seany eo anivon'ny prefecturany polisy n'Antananarivo izay nanamarina fa voaray tokoa le izy ary voapetraka le izy. De inona indray zavatra atao fampahafantarana eo anivon'ny prefecturany polisy fa hoe hanao tatitra koa izy. Fa raha ohatra ka nametraka izy de tokony nametraka izy ary manondro toerana hafa ivelan'ilay anaovan'le fanoherana zany ohatra. De am'izay fotoan'izay ianareo misy miaino any de zahay koa misy miaino aty ny solomamboaka n'Antananarivo avy aty amin'ny fanoherana. Tsisy nanasanareo eo nefa voaka Antananarivo fa tsy zay nanasan'ny mpitondra fanjakana handeha hifanandrina aminay. Ianareo zany de tena mamboly an'ilay hoe isiny ny fifanjareo zay mitondra. Nefa izy efa azo ny fanjakana, inona moa zany mahatonga anazy andeha andany andro. De nomena lampandroerana alalana. Tsy anao tompotrano miora fivoriana ara-potoana. Mbola vao vita ny fivoriana ara-potoana. Mandra-pisiny fivoriana ara-potoana manaraka. Atsika tao foana mandra-pisiny fivoriana manaraka indray. Dikan'izay rehefa tsy mivory ny solombavam-bahoaka de misy soratra mazava ao amin'izay alehany rehetrarehetra. Ary zay mahatonga anazy solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Zay alehany mety daholo satria antorony fotsiny ny anarany zany rehefa tsy ao anaty Botsoavo zao no anaovana an'izay hoe fampahafantarana ny zavatra nivoriana tao anatin'ny teny miaram-pirenena zay am'le vahoaka ny fidy anazy. Tsy solana mihitsy le hitantsika hoe mahita diable partout izy ny fitenena zay hoe rehefa ayany foana fa ny fanjakana am'izao fotoana zao tsy mila ongany. Efa nyteny zany foana ny taty amin'ny fanoherana. Fa de tsy mandra sain'ny mpitondra fa de tena hoe anonga-panjakany reo hoe anakorotany reo hoe konalany anomezako fitenenana ny honorable Lanitra Razafy Manatsoa dia ho averintsika le feon'ny sekretera mpanjakana medidiny zandary le fanazavana ary tazominay zay teny zay hoe satria nareo fa ifanam-panatanteraka no tena zay okery zay nge tsy mila vanine zay olona tsy mora atao fa zay tenenareo okery andao ary fa raha tsika zay zavatra hoe amin'ny tany nalany anareo nareo manao an'lay tatitra de zay ny arahany solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tato amin'ny boribory tany enina ato anatin'ny tanàna Antananarivo renivohitra ty ary le fanazavana netiny solombavam-bahoaka eto Antananarivo na avy any amin'ny toerana hafa izy nefa any amin'ny toerana tsy nalany azy koa izy no manao an'le izy zay fa maninona migatsy solombavam-bahoaka lany miteny hoe député de Madagasikara tsy nalany anao no natany ary tsy mantasy le olany akory ianao fa ao anatin'le fanakorontanany ndray ao anatin'le fanakorontanany ndray zay no zany andray solombavam-bahoaka anao tatitra amin'ny vahoaka solombavam-bahoaka avy eto Antananarivo na avy any amin'ny toerana hafa izy nefa any amin'ny toerana tsy nalany azy koa izy no manao an'le izy zay fa manino toerana zay lany aminao no tokony iresanao satria ny olona tany no mifidy anao no miandry zavatra aminao fa ao anatin'le fanakorontanany ndray ao anatin'le fanakorontanany ndray zay no zany andray andraikitra zay lay feo avabe iny ohatra ny karatranay vo honorable Lanitra Razafy Manatsoa tsisy madila no tetenina zany no nambarany teo fa de hoe any amin'ny toerana zay nalany anareo no manao fa tsisy olo mafantatra andreo any amin'ny toeraka lohany ato amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra ihany koa. Nareo zany le manao tatitra io. Ianareo le invité-nay hanotrina anay. Manatitra ny fiarabanantsika rehetra manaraka an'izao fandarana zao manao ny fomba rehetra zay tsy andehanana na anilingelena an'ity fandarana ity ny mpitondra fanjakana. Dia tsy maintsy miatrika an'izany koa izahay zay no mahatonga le fahatarana amin'ny fotoana zay ka tamin'ny sasany foana no nafahatsika nanaraka amin'ny fandaharana any amin'ny toerana ivelan'ny Madagasikara moa tsy amin'ny sasany fa ty Madagasikara io ora io amin'ny sasany maraina no ny zava-misy rehetra satria tsy maintsy manao tsara ny ara-teknika mba hatomombana ny zavatra holazaina sy ny hafatra pitaina mba tsy isiany le hoe inona le nzarainy teneniny zareo teo ary tao tsy mandeha ka eto tsy alana tsy nintsony zay fa efa fampahafantarana anareo zany hoe manomboka zao mety amin'ny sasany mety amin'ny folo latsaka fefa mety amin'ny folo raha vao réuni ny fandaharana amin'ireo radio rehetra sy télé mbola ahafahantsika manaraka an'ity fandaharana ity ny findrindra fa ambavaka sy mitondra anay ambavaka amin'ny zavatra zay atao fitiava-tanindrazana tokoa ty zavatra manakina ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra ary matoky an'Andriamanitra tanteraka matoky ny raitsika zay mitantana anay isan'andro
manankina ny fiainantsika rehetra amin'izay ankasitranay dia mikasika ny fandaharana araka ny voalazany namana teo député fetra moa zany député Tim Mazelanta na ny préfecture n'Antananarivo fa anao tatitra ny député ny Miara-Manonja lany teto amin'ity boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra. Ny tenako manokana moa zany no anaovana an'izany zany fionana sy fanaovana tatitra ny vahoaka n'Antananarivo zany. Zany tatitra zany dia ho averiko kely ny tantara manery ny solombavam-bahoaka anao tatitra rehefa vita ny fivoriam-be na fivoriana ara-potoana io na fivoriana tsy ara-potoana io mba anaovany tatitra tsara raha nidina teny amin'ny 13 May hoe anao tatitra ny député 12 n'Antananarivo ary hotronon'ireo député avy any amin'ny faritra rehetra. Averiko tsara nisy juriste tamin'ireny fotoana reny ary teo amin'ny parvis any Analakely no natao anaovana ny tatitra sy nionana tamin'ny olona tamin'ny 21 avril 2018. Iverenako ny lalàna dia lalàna manan-kery ary tsy lalàna noforonina fa niala tamin'ny lalam-pandrenana izay nataonyity fitondrana mijoro ity. Ka ny lalàna natao mametraka ny hoe principe de redevabilité ho an'ny olom-boafidy. Ny principe de redevabilité zany hoe misy tamberina izay averin'ny olom-boafidy amin'ny tsy manao ny asany satria ny fanaovana tatitra dia anisany asa goavana lehibe izay andrasany vahoaka amin'ny vahoaka amin'ny olona ny olona mifidy anazy. Redevabilité zany fa ny solombavam-bahoaka no voalaza manokana ao anatin'ny lalàna mifeno ny solombavam-bahoaka dia noho izany anisany asa lehibe anankiray tsy maintsy ataon'ny solombavam-bahoaka io. Tena vavam-bahoaka ny Madagasikara izy rehefa lany na dia circonscription na district anankiray ihany ara no mifidy anazy. Fa rehefa lany kosa izy dia solombavam-bahoaka Madagasikara iny moa zany edikevitra be nareo no manao tatitra sy ny sisa nomena tsiny izahay tamin'ireny fotoana nanaovana tournée anaovana tatitra tamin'ny vahoaka reny satria izay mahatsiaro tena fa solombavam-bahoaka Madagasikara zay fa tsy solombavam-bahoaka ny district lera ny Madagasikara. Ary ny mpitandro filaminana dia voalaza tsara ao anatin'ny lalàna dia mahafantatra tsara fa mametanana na miprêter assistance any solotena ny vahoaka ary solotena ny institution zay antemera-pirenena zany. Mirepresente institution solombavam-bahoaka rehefa mandeha naiza naiza. Izay no dikany karany ary rehefa misy ny fanakanana sendra tsy mahafantatra ny mpitandro filaminana eny an-dalana eny indrindrandrindra fa amin'ny route nationale dia iny karatra iny fotsiny no avoaka akoatran'le satria ny solombavam-bahoaka dia efa fantatra ny paoziny ary misy numéro an'le solombavam-bahoaka fa rehefa tsy mitondra le kokarda ihany koa dia aseho ihany koa ny karatra milaza fa karatra fandehanana fivondran-toerana ny solombavam-bahoaka ary manampy anazy raha misy fotoana ilana anazy zany. Zay no mahatonga ny solombavam-bahoaka sarotiny ny PDB no naovana excès de zèle ihany koa andreo mpitandro filaminana indraindray na ny autorité publique na autorité administrative hoe rehefa mandeha ny solombavam-bahoaka dia aza elingelelina anao ny asany izy fanakanana na izy fisavana. Rehefa tonga dia mitombona kosa le izy flagrant délit ohatra ny fanondrana na fitondrana rongony ohatra ny ataony solombavam-bahoaka azy parlementaire ny rana misy anazy ary tsy mifidy toerana io fa tia moa ny filana zay sy filana kisa filana vanina taminay nanao an'ireny tournée eraky Madagasikara reny no tatitra amin'ny plasiny. Zay aloha dia tenenay André Matoseko hoe Matose manao tatitra amin'le toerana reny dia tsy manao tatitra zany le solombavam-bahoaka toerany fa indrindrandrindra vahoaka tsy menareo vahany izay tsy menareo setra zay amin'ny hainao manjery ny fanjakana ny TVM sy ny RNM ianareo efa mirehare efa manana radio eraky Madagasikara amanjatonjatony fa ny teny dia mamatotra toy ny salaka ary nenotsika teo ny teny saiko tamin'ireny fotoana reny. Ny zavatra ny teneny saiko moa averiko satria mazava be le zavatra ny teny nareo raha mandeha amin'ireny dia tsy fantatr'olona akory dia mea fa naiza zay toerana nalainay dia zay afaka mirehare fa fantatr'olona zay na amin'ny toerana faran'izay bitika ara vao miteny fotsiny izahay
de fantatry ny olona mety raha ianitra zany, delona kely zany, député fetry zany, hoe tsy fantatry ny olona. Ianao mety tsy fantatry ny olona any amin'ny toerana be dia be any. Ny afantaran'ny olona ansika aloha dia mpanao herim-pamoretana depuis 2009. Zay kosa aloha dia mampalaza anao zay. Tena hoe chef be any fanaovana herim-pamoretana ary mampiasa sy manao fitaovana ny mpitandro filaminana mihitsy amin'izay fanaovana herisetra zay. Zay dia afantarana anao zay indray tsy ediviny tsy edina varotra aminao mihitsy na dia kely ary. Ary amin'izao fotoana zao mbola fantatra ihany koa fa misy fivoriana zay natao ary ny baikonao dia fantatray. Tsy manina fa ampafantarinay ny vahoaka malagasy mba tsy ho tompo-trano mihono. Fa dia hoe nenao ny baikonao dia za tsy te lalan'io président. Fa ny anahy dia démocratie à l'africaine ny jereo ny ohatran'ny any Birmanie, jereo ny any Afrika rehetrarehetra fa tsisy an'izany démocratie ohatran'ny any Europa zany any. Fa ny anay tsy maintsy ho samborinay indrindra izy efatra menada io, député fidèle Maître Yantra, ministre Andrenjato, Guy Maxime. Tsy maintsy samboniny io ary tsy maintsy atao sy anaovana anazy. Eninay zany Andriamanitra maheno zavatra resahanao rehetrarehetra io koa. Fa ny rindrina koa manana sofina. Tsy hoe ny mpitandro filaminana sopina rehetrarehetra dia mino sy ao ambany fiahinao daholo. Ianao no saika, mbola misy ministry ny défense ao, mbola misy ministry ny sécurité publique ao, fa reo tsy baikonao reo. Ianao secrétaire d'État, fa reo ministre reo. Tsy voatery hitovy hevitra aminao izy na tsy miteny ary. Ny tompona ndraiky mpitandro filaminana reo tsy voatery mitohy hevitra aminao, fa ianao moa zany efa manao politika hatramin'izay, tsy nanafina an'izay firena politika zay, dia anaovana fitaovana politika io poste io. Mbola tsarainy tantarintsika, fa fitsaran'olombelona mbola hafa, fa fitsaran'Andriamanitra koa mbola hafa ihany koa. Satria toa fantaina ohatr'izany. Fa io moa tsy fampitsaritsika fa mba tsetsatsiaritra no resahana mikasika an'izany. Ny zavatra tiana tenena amin'ilay fanaovana tatitra aloha zany dia anjara asa ny solombavam-bahoaka ary vonina tanteraka zay anao an'izay tatitra zay. Ny zavatra tsara ampafantarina antsika ary ampatsahivana dia zao. Mialohan'ny mahasolombavam-bahoaka anay dia azadiny fa olom-pirenena aloha zahay. Olom-pirenena manana fomba fijery, manana opinion politique. Rehefa avy olom-pirenena izahay dia olony antoko politika, antoko tim. Ny antoko politika tim dia fantatritsika fa antoko mpanohitra. Zany hoe solombavam-bahoaka mpanohitra izahay. Ka tsisy andrasanareo aminay mihitsy hoe andeha hikopakopakafo anareo na hisafosafo ny fitondram-panjakana na andeha hisolelaka mpitondra fanjakana, ny anaovana ny antoko politika mpanohitra dia hitsikera mihitsy ny mpitondra. Dia mataty an'izay rehefa mitondra, raha ny tim no mitondra fanjakana dia tsy maintsy mataty ny tsikeran'izany izy rehefa mpanohitra anazy. Ary mety aiza koa tsikerana fa tsy voatery mpanohitra ny olona dia mitsikera ihany koa, fa mety olon-tsotra fotsiny izy, tsy zaka ny fiainana misy amin'izao fotoana dia mitsikera izy. Tsy fahavalom-bahoaka ireny olona reny ary diso be ilay resahana ny tenenin'ny saiko sy ny nampariraka iny hoe fahavalom-pirenena ny mpanakorotana sy ny mpanohitra. Fahavalo ny fitondram-panjakana zay satria mitsikera anazy. Fa io moa samy manana ny définition-ny amin'izay fahavalo sy tsy fahavalo zay, fa zay no zavatra tiana tenenina aloha hoe izahay tsy nametraka ny mpitondra fanjakana ho fahavalonay, fa raha ohatra ka raisinay fahavalo ianareo dia tadidio tsara fa zavatra hafa no zavatra nataonay. Ary tena resaka fahavalo zany ange tena resaka hoe mitampiedina mihitsy zany fa izahay tsy mitazona fitaovam-piadiana kory ary tsy nanafatra fitaovam-piadiana zay niteneniny tompona andraikitry ny mpitandro filaminana moa zany, fa tsy nisy zany izay ny démentira ny mpanao gazety ny Tambabe zay milaza fa matianina professionnel. Fa reny moa zany raha atao amin'ny teny tsotra, raha atao ina moa zany interprétation na traduction libre dia hoe maty ny hanina, maty ny anina, maty ny vola. Zay
no azy traitena an'ireny mpanao gazety miteniteny foana ohatr'ireny ka tafiditra ao anatin'le asa ho ataon'le solombavambahoaka lany teto Antananarivo boriboritany anakenina misy député Timma député ny Miara-Manonja ary tompona ndraikitra tanteraka ato anatin'ity fandarana Miara-Manonja reo izay enina menada izay enina menada moa mandeha ny resaka hoe fahaizany sasany ho avy daholo ny fotoana mamety anazy mifandraisana fitenenana na sinsisa fa misy moa ny anankiray tena misy anankiroa mihitsy moa tsy salama kely fa tsy maintsy mandray anjara ihany koa ho fanehoana zany firaisan-kinany rehetra zany mba tsy haberesaka antsika rehetra ihany koa fa ny izay enina menada député any Timma député Miara-Manonja daholo zay rehetra ary manana zay toetsaina Miara-Manonja zay tsy asitsika resaka be ny kasika an'izay fa ny tatitra zay ho atao kosa dia tafiditra ao anatin'le anjara asa anisany horesahana tena goavana lehibe amin'io fanaovana tatitra raha misabotsy io eo Ambojatovo manomboka amin'ny 9 ora aferiko tsara zany eo Ambojatovo manomboka amin'ny 9 ora raha amin'ny 20 février zao no anaovan'ny député ny Miara-Manonja ny resaka voalohany tsy maintsy ho ataony eo dia iresaka momba ny loi de finance initiale misy lalàna vitsivitsy ho resahana ihany eo zay no lanina tamin'ny session ordinaire farany tamin'ny faraparan'ny taona iny fa ny loi de finance no tena ho resantsika ny teti-bolam-panjakana amin'ny fehiny taona 2024 ity fa maro be ny zavatra ho resahanao satria kitantany io ary izahay dia efa niteny hoe tsy mifidy an'io lalàna io fa mila ampahafantarina ianareo vahoaka zay mifidy na tsy mifidy ihany koa ary fa iny vahoaka na Antananarivo na tsy Antananarivo daholo ary tsika rehetra antsonay daholo anaovanay ny tatitra dia hitondra ny tatitra any ivelan'izay misy anareo rehetrarehetra any fa io loi de finance initiale io ny teti-bolam-panjakana 2024 dia be dia be ny anomalie sy incohérence ao anatin'io ataony fitondram-panjakana amin'izay tiany anaovana anazy io ary tsy arahany araka ny tokony izy zany no anisany nahatonga anay niteny hoe ny fanitsakitsahana ny lalàna miverimberina na hoe violation répétée ataony mpitondra-fanjakana ataony ny filohan'ny repoblika dia tsisy samihafa no ohatra ny zavatra nitranga tamin'ny fitondrana teo aloha zay nanenjehany député Timma sy Mapara niaraka tamin'ireny fotoana teny amin'ny kianjan'ny 13 mai reny io zavatra nanenjehana ny filora Jonary Mampianina io ihany no averinareo amin'izao fotoana zao mifaninana amin'ny zavatra tsy mety nefa tsika dia hoe député ny fanovana hitondra fanovana eto amin'ity firenena ity aiza le teny nomeny aiza le zavatra nambara tamin'ny vahoaka teny ny fitahanareo ny vahoaka tamin'ireny ny fitahanareo ary navelanareo teny amin'ny arabe fotsiny ara-mofana tanàna anankiray ara-ministère mena poste ministériel ray ny tenako fa za tsy hanao an'io fa matsiaro mamitaka amin'ny vahoaka satria tsy izay no fanarahantsika mba tsy sy nyresaka intsony nisy poste anankiray no mena ny député Timma ary reo isa tao anatin'ireo ministère anankidimy no menanay ireo anahy io ny anankiray tamin'ireo fa ny tenako no nandao hoe za tsy hiditra amin'io aleo aho solombava vahoaka aleo za hiaraka amin'ny vahoaka tsy izay no anareny nahazo toerana dia mipirina dia nanao salobin-komana dia nandeha tany amin'ny lalants'izy lalana ratsy izay nenjehana no lasa nandianana indray ka izay zavatra zay no mila iverenana eto fa tsisy ny famelesona akory fampatsiavaka fampatsiahivana no atao mampatsiaha ny tenako fa ny zavatra natao tamin'ireny 73 député 21 avril nisy olona maty tamin'ireny fotoana ireny satria nisy ny tira balle réel tamin'ireny fa tsy voe sambany koa nisy fitofirana tamin'ny bala tena izy tamin'ireny fa tamin'ny fotoana androny tamin'ny 9 dia ny filohany misy ina moa zany le fandoto ray tandroka foana ao anatin'ny mpitandro filaminana manao bavura ohatr'ireny ary reny zavatra ireny voanaika mampirehitra ny fitiavan-tanindrazana ho an'ny vahoaka rehetra zay matsiaro fa voahososy ary voanaika mampirisika ny olona irohatra le bebe kokoa ka engane mba tsy ho zay no eritreritry ny sasany no
any amin'ny firenena mandala ny demokrasia dia tadidio tsara fa ny zavatra lehibe indrindra dia ny mpitandro filaminana miverina any amin'ny kazerna rehefa misy ny zavatra mitranga, miverina any amin'ny kazerna, manao ny asa ny fiarovana ny vahoaka sy ny fifananany. Fa raha ohatra ka ampiasaina amin'ny resaka politika izy, zany resaka opposition intelligente zany dia ho an'ny rehetra zay tsy mbola mahafantatra dia fitakina milamina zany, mpanohitra milamina zany, ary rehefa tonga ny ifehitrisa zay tratra, misy fehitrisa tratrarana dia mampidina ny basy sy ny fitaovany miaramila manao an'izany hoe baïonnette intelligente, manatodika ny basy tsy any amin'ny vahoaka fa any amin'ny zareo, ary tsy mitifitra, tsy manao ninina. Opposition intelligente, baïonnette intelligente. Mahafantatra an'izany ny mpitandro filaminana. Ary zay manohitra amin'izao fotoana zao dia zay koa ny eritreritray. Ary za mbola averiko ny teneniko eto ia hoe tsisy afaka miampy fa manana exclusivité ny mpitandro filaminana. Tsy any mpitondra rery ny mpitandro filaminana. Zay tsara mpahafantarana zay. Ary ny ao anatin'ny mpitandro filaminana ihany koa nge fantatritsika fa manonja ohatr'izao anatin'izao atao ny olona sivily ihany koa e. Misy ny grogne, misy ny zavatra maro be amin'ny fotoana mamety anazy zany ho tenentsika satria délicat io sujet io. Délicat io. Ary zay efa nahita an'ireny trakta mandendeha, tsy nahazo an'ireny rehefa tompona andraikitry ny mpitandro filaminana, ny sivily, miaramila, ny olon-tsotra tapitra na fantatra an'ireny daholo ny zavatra mangotragotraka. Défense zany, ministère de défense nationale zany, na ao amin'ny secrétariat général ny secrétariat ny gendarmerie zany, misy daholo zany. Satria raha olona reo nge olombelona koa reo olona reo fa tsy hoe mpiasa na olona sanatry mivava, olona mpanaovana asa terivozina. Fa olombelona reo aloha mahalohana mialohany mahagendary anazy na mampitandro filaminana azy. Manana ny besoin reo ary mahafantatra ny zony koa reo olona reo. Mahafantatra ny anjarany zay tokony omena azy nefa tsy azo zany indemnité zany PGA, resaka engagement zany, resaka quota zany rehetrarehetra zany mandeha daholo zany resaka zany. Fo izy ho ia hoe fotoana mamety anazy no iresantsika an'izany fa zao aloha mbola iresaka ny fitatitra zay ho atao raha misabotsy zao, zava-dehibe io satria raha nanao ny fitsangatsanganana ny fandarana ny mpikarakara ny Miara-Manonja tamin'ny herin'ny sabotsy tamin'ny 6 février dia marobe ny olona tsy tonga tany amin'ireny toerana tany Amerika Sinina, marobe no saziana nidina tao anaty bus, marobe no saziana nandeha tongotra, marobe no saziana nitohanana tao Magrotsy navela nandeha aketsy sy neroa. Ny mpitondra automobile zany hoe ny usager de la route zay tsy nakany amin'ny Amerika Sinina fa nanana ny zavatra nataony, tsy anisan'le mpitsangatsangana dia anisan'ny saziana ihany koa ny mpitondra fiara sy ny mpampiasa ny lalana rehetra teto Antananarivo tamin'ny sabotsy, satria zay no baiko no mena mpitandro filaminana hoe ataovy misy embouteillage artificiel créé zany. Ny olona rehetra zany dia mahafantatra hoe ny antso-jay zay natao rehetrarehetra tamin'ny fitsangatsanganana iny dia nataony avy any amin'ny mpitondra dia napita aty amin'ny mpitandro filaminana ka ho fanonerana n'le tsy fakahitanintsika rehetra ho anareo le efa nitenena hoe ho avy ao an-tanàna iona isika ary efa niteny hoe ho an'ny mpitondra, ho an'ny mpitandro filaminana, ho an'ny préfet dia ho avy izahay ao an-tanàna. Dia ho avy tokoa zay raha ao an-tanàna raha amin'ny sabotsy zao io izy io. Efa nambara tamin'ny sabotsy teo tamin'ny 13 février hoe point de départ atsika io dia raha misabotsy io zany tsika mifakahita. Anisan'le averiko teo hoe tatitra zay ho atao hoe jurisprudence efa fanatao io, tsy amorona indray ny saika na itendray io zay tsy feoko le nalefa teo fa tena veriny tsara hoe any amin'ny toerana misy nareo mandeha manao tatitra, fa any amin'ny toerana zay tsisy nalany anareo tsisy mahafantatra anareo any angany tsisy député dia ny tenako mihitsy ny voalohany anao tatitra eto Ambohijatovo
satria ato Ambohijatovo dia boriboritany voalohany. Averiko tsara. Boriboritany voalohany no anaovana an'io tatitra io. Fa io moa zany dia natao hoe kianjan'ny demokrasia io dia ho an'ny rehetra io zany. Nareo no nanao ny fitokanana an'io sy nanome ny anarana io dia ajao zay. Fa tamin'ny 2024 nge io no nampiasainareo dia aza hiteny hoe nataonay taloha azaverina. Ny tsara no ifaninanana rehefa nampiasaina io zany kianjan'ny demokrasia, tsisy maharatsy an'izany mihitsy kianjan'ny demokrasia. Efa natao kianj misy ny stèle ny professeur Zafelbera moa io vonaika nanamafy an'izany kianjan'ny demokrasia zany. Io ny olona demokratika rehetra no ifanotrona amin'ny lanina farany teo teti-bola-panjakana 2024. Fa nisan'ny resana ihany koa lalàna vitsivitsy izay nandalo tao, tsy dia hoe goavana be zany fa tatitra fotsiny no ampalalana anazy. Fa ny asa lehibe anankiray faharoa izay ataony solombavam-bahoaka koa dia ny manao ny manara-maso ny fahefanam-panatanteraka. Tafiditra ao anatin'ny asany zany dia anisany horesahanay ihany koa io satria fotoan-dehibe ahafahana miona ary mampiditra ny resaka tatitra momba ny fitondrana ataon'ny fahefanam-panatanteraka. Ka tsy fampiteny indray tsika hoe resaka politika nataonareo, organisation politique, manifestation politique. Zay indray aloha monsieur le préfet dia tsy maintsy politika le izy satria député dia olona député manao politika. Mivoaka vao amin'ny antemera-pirenena. Ny antemera-pirenena dia lapan'ny demokrasia. Olona manao politika daholo ny député. Ny dikan'izany mandainga izay miteny fa izay teny tenen'ny député dia tsy resaka politika. Na politique sociale io, na politique économique io, na politique politicienne io. Politique politicienne zany hoe politika nazahoana seza no nahatonga ny député ho député. Ka mety tsara velatsy izay milaza ny contraire, milaza ny fanohitra an'izay. Tena hypocrite sy demokrasia ary mamitaka ny vahoaka izay milaza fa député tsy manao politika. Rehefa tsy manao politika izy dia aleo izy mijanona, dia aleo le olona manao politika ny anao azy. Ao anatin'ny antemera-pirenena ny lalao politika goavana indrindra. Ao no kianjan'ny demokrasia, ao no kianja fanaovana politika. Ho tenenina ao anatin'izay zavatra horesahana rehefa tonga amin'ny fankahita zay tsika fa tsy ho vitatsika. Fa tsy ho vita le izy satria ny antony dia lava be ny fandaharana izay ho atao. Lava be ny zavatra mitranga. Fa raha ninjena tamin'ireny fotoana ireny dia tsy tokony hiverina intsony izay zavatra izay. Izay no zavatra tiana ho tenenina eto. Ny conférence de presse efa niteneniny saiko moa tamin'ireny fotoana ireny dia efa marina. Dia izay no zavatra horesahana amintsika. Ho hitantsika eo zany dia fampatsiahivana fotsiny. Tsy nanao fangatahana tamin'ny préfet kory ny député ny Miara-Manonja, ny député ny Tananarivo renivohitra, fa nanao fampahafantarana tafapetraka Somatsara ao amin'ny préfecture ary tafapetraka Somatsara ihany koa tao amin'ny commune urbaine Tananarivo. Noho izay antony izay dia efa resaka courtoisie na fahalalam-pomba no nanaovantsika an'izay resaka izay dia ho hitantsika eo zany rehefa tonga ny fotoana fa tsika rehetrarehetra zany dia entanina ifanotrana amin'izay zavatra ho atao zay ary indrindrandrindra zany ampahafantarina tsika rehetra fa adidy sy andraikitra tsy maintsy atao zay. Ny toerana efa fantatritsika zany dia ho hitantsika eo tsika tsy atahotra, tsy hiemitra ary hosa satria taona ny fahasahina izy ity. Zay ary fa tonga eto ny namana député Alain dia anjara indray zao manohy ny resaka eto dia arapaina malagasy indrindrindra isika izay manaraka ity fandarana ity nahita toerana zany na any ivelany. Araky nefa nambarany namana teo aloha dia tamberina andraikitry ny solombavam-bahoaka zany manao tatitra zany. Tsy zavatra vao niforonina akory zany tamberina andraikitra ny solombavam-bahoaka zany fa voarakitra ao anatiny hoe lalam-panorenana misy sy ireo lalàna fehizoro izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Mife izany andraikitra amin'ny maha solombavam-bahoaka zany. Koa eto misy moa ny fanentanana nataon'ny solombavam-bahoaka Ianitra Razafimatso teo ny hoe mba
ngavatsika vahoaka indrindra ny eto Antananarivo sy ny manodidina anatrika izany tatitra zany a dia manome toky tokoa ny tenanay fa hanotrina anareo solombavambahoaka zay voafidy tato anatin'ny Antananarivo renivohitra zany amin'ny distrika enina amin'io fotoana amin'ny sabotsy satria zavatra lehibe loatra izany fanomezana tatitra ny vahoaka izany mba tsy ho tompotra amin'io amin'ny raharaham-pirenena ny vahoaka malagasy. Anisan'ny noresahana teo fa lapan'ny demokrasia ny eny anivon'ny anteny miaram-pirenena. Marina tokoa zany ary eny ny solombavambahoaka no mitondra ny hevitra samihafa zay asosy atsara ny firenena. Ankehitriny anefa ady hevitra eny anivon'ny anteny miaram-pirenena zany ka ny fanatanterahana ireo solombavambahoaka tatitra no ahafahantsika mahalala sy mahafantatra ny zava-misy marina eto amin'ny tany sy ny firenena. Zany dia ho fehezina ao anatin'ny anjara andraikitra voalaza ao anatin'ny lalam-pandroenana ny fomba entina hitondrana azy satria dia voalaza tsara ao ny ahafahan'ny solombavambahoaka manao lalàna, ny ahafahan'ny solombavambahoaka manara-maso ny asan'ny gouvernemanta ary indrindraindrindra dia ny mitondra n'izany tatitra ny fivoriana zany eny anivon'ny vahoaka zay nifidy azy. Ankehitriny zany dia tonga ny fotoana ary fantatsika fa ny taona 24 lasa teo dia somary niaina tao anatin'izay hoe tsy fahafahana mivory zay tsika noho ny amehana teto nisy teto Madagasikara fa tonga kosa ny fotoana amin'izao fotoana zao zay anatanterahana ireo solombavambahoaka zay voafidy amin'ny faritra misy azy ireo an'izay tatitra makany amin'ny vahoaka malagasy zay ka tsy ho tsiny tsy ho fondro angamba ny fanaterana ny taratasy fampahafantarana teo anivon'ny préfet ary koa ny fampahafantarana eny anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Manarak'izany dia efa noresahana teo ny mahakasika ny hoe inona moa no andrasantsika amin'izay fanomezana tatitra zay. Maro ny tolo-dalàna sy ny volavolan-dalàna izay mandalo eny anivon'ny anteny miaram-pirenena. Ary indrindrindra nisan'ny zava-dehibe noresahana teo na mampiodina ny raharaham-panjakana na ny amin'ny lafiny toe-karena zany na amin'ny lafiny foto-drafitr'asa zany sy ny sisa. Tsy ela akory no nisy ny communiqué de presse nataon'ny FMI izay mamaritra an'izany zavatra zany ary voalaza tsara ao ireo fepetra samihafa zay apetraky ny mpamatsy-vola avy any ivelany. Tadio fa ny famatsim-bola zay tadiavintsika amin'izao fotoana zao dia trosa mbola ovibabentsika malagasy iray manontolo. Voafaritra fa tokony azo famatsim-bola hatrany amin'ny 320 millions de dollars Madagasikara. Kanefa ny fepetra zay mipetraka ao dia tsara ihany no mampafantatra ny vahoaka malagasy an'izany satria dia isika vahoaka malagasy no izaka ny mety ho vokatra zay endrika fitrosana ara-bola any elan'izay rapitso rafakapitso. Voalohany amin'izany no hoe ihany no mampafantatra antsika vahoaka malagasy fa vola be tsy toko tsy foroana natokan'ity firenena ity anampiana na anetsenana an'izay fampandehanana ny orinasa jirama zay na le hoe subvention zany atokan'ny fanjakana malagasy ampidonana an'io jirama io. Kanefa dia tokantrano any amin'ny 500 isanjato any ihany no misitraka an'izany famatsiana jiro sy rano amin'ny alalany jirama zany. Mavesatra dia mavesatra ny taremarika ara-bola atokan'ny fanjakana amin'izay fanampiana zay. Kanefa dia vitsy no misitraka an'ilay herinaratra sy ny rano fisotro madio avy amin'ny jirama no arak'ity fepetra zay apetraky ny mpamatsy vola ity dia ho ahenana foanana mihitsy zany subvention raisin'ny fanjakana atanan'izany. Inona no mety fetraikany amin'ny fiainantsika andavanandro? Tsy ho ela zany dia mety hiakatra ny vidin'ny jiro sy ny rano eny amin'ny tokantrano tsiray avy. Rahantsika mahalala fa raha ny sarany amin'izao fotoana izao
tsisy zay tsy mamazay raha vokatr' io fepetra mipetraka io zany a dia mbola hitombo zany ary hiavesatra trany a ny fahasairanana iainan'ny vahoaka maronisa eto amin'ny tany sy ny fireneny. Faharoa manarakaraka an'izay a de anisan'ny voalaza ihany koa ny hoe tokony hojerena ny fampiakarana ny fampidiran-ketra zany a eto amintsika. Ny aina tao anatin'ny fikatonana orinasa tsika menakavy a orinasa maro no nikatona tamin'ireny a vokatry ny Covid reny teto amintsika. Raha hijery an'izany hoe fampiakarana hetra zany tsika dia hoe sarotra ihany a ny ahatongavantsika amin'izay noho ireo olana maro zay nisedrainy le orinasa teto amintsika. Vao maly no maly zao ny teo anivon'ny sehatry ny fizahatany a de mangataka amin'ny fanjakana fohy be ny mba anafoanana mihitsy zany hetra tamin'ny taondasy zany satria mavesatra ho azy ireo noho ny tsy fandanany zany sehatra zany mihitsy a tamin'ny taona lasa iny. Hitantsika amin'izany fa anisan'ny fepetra mety anahirana ny fanjakana ny fanatanterahana azy a manoloana n'ity famatsim-bolo ity. Fahatelo manarakaraka an'izany a no mahakasika ny vidin'ny solika. Fantatsika tsara fa misy fiantraikany ngezabe amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana izany fiakaran'ny vidy solika zany satria hiakatra avokoa ireo vidiny entana rehetra hitantsika ny an-tseny. Fantatsika nefa ny filoham-pirenena tamin'iny volana janoary iny mandraky ty androany a dia tsy mbola nisy eny fa na de ny fiara-banatratry ny taona vahoaka malagasy raha dia adino noho ny fanenjehana angamba any mpanohatra satria la ny andro nanenjika mpanohatra mpitondra hatramin'ny fiara-banany vahoaka malagasy eo ambany fiadidiny aza de adino tato anatiny ngamba samba nyteto amin'ny tantaran'ny firenena zany hoe nisy filoham-pirenena ka nanadino ny arahaba ny vahoaka ao anatin'ny firenena zavatra nisy zany. Zay no ahitantsika taratra fa variana amin'ny zavatra hafa ny fitondrana fa tsy mifantoka amin'ilay vahoaka malagasy. Ireny rehetrareny a no inona fa hitondrana ny fanehoan-kevitra amintsika vahoaka amin'izany tatitra ataon'ny solombavam-bahoaka zany. Satria ny solombavam-bahoaka dia solo tena tsika vahoaka ka noho ny fahazahoany an'izay loharanom-baovao isan-karazany zay a kanefa mety hosakana amintsika vahoaka tsy mandady arina no mety ahazo ara-potoana sy mifanaraka amin'ny zava-misy a zany loharanom-baovao zany a de adidin'ny solombavam-bahoaka no mitondra ny teny makeny amintsika vahoaka amin'ny alalan'ny tatitra zay ho tanterahana zany amin'ny sabotsy ho avy zao eny Ambojatovo a ny amin'ny eto Antananarivo renivohitra koa antenaina fa irodorototsika menakavy anome asina n'izay tatitra hoentin'ny solombavam-bahoaka zay a satria de zava-dehibe loatra eto amin'ny tany sy ny firenena zany voafidy tamin'ny alalan'ny atokotiko Madagasikara sy voafidy tao anatin'ny distrika boribory-tany enina eto Antananarivo a hitondra an'izany tatitra zany a eto amintsika. Koa manentana antsika zany a ny mba ahatongavantsika amin'izay fotoan'izay eto dia manao antso ho an'ny mpitandro ny filaminana. Hitanareo angamba ny hatramin'izay fa nitondra ny raharaha am-pilaminana sy ampahendrena foana ny teto anivon'ny Miara-Manonja. Tsy nisy tsena vaky na korotana ny tranga tamin'ireo zavatra rehetra izay nokarakarainy ny Miara-Manonja. Hitantsika ireny tamin'ny fitsangatsangana, hitantsika ny fanomanana maro samihafa ary koa ny hetsika izay natao tamin'ny alalan'ny fitetezam-paritra fa vahoaka endry ary tompona andraikitra mahalala ny tokony ataony ireo solombavam-bahoaka ireo ka mino sy mananteny zay fa tsy ianareo mpitandro ny filaminana indray a no andesana triny vava hanao erim-pamoretana amin'io asabotsy ho avy zao io. Ary eto ihany koa
dia mampanantena ny vahoaka eto Antananarivo zahay fa hitandro toy ny anak'Andriamaso zany fandriam-pahalemana amin'io vanim-potoana io fa dia ianao sisa andrasana dia amin'ny sabotsy mifankahita. Eto Mpamaranana dia mampanantena anareo ny fijoroany ireo mpanentana atao anatin'ny miara-manonja rehetra hatramin'ny farany. Mitondra an'izany fanamariana sy manome ny vaovao marina ho antsika vahoaka zany satria dia masina loatra aminay ny vahoaka malagasy ka hitondrana ihany koa tamberina ndraikitra mifanaraka amin'ny fanomezanareo ny safidinareo taminay nandritra an'ireny fifidianana reny. Koa dia alao hery ary tomboky lahy sy tomboky vavy amin'ny asabotsy mifankahita makasetraka tomboky lahy makatelina tomboky vavy efa eto ny namana Faniry Razafy Manatany Erika tonga indray zany hitondra an'izay fanentanana samihafa zay ilana tsiny amin'ny fahadisoana kely teo amin'ny anarana tompoko. Mankasitraka monsieur le député nameny fitenenana isaohana trany isika voaka malagasy manerana nosy eny fa any andafindrika any sady miarahabantsika rehetra manaraka tsy tapaka nyty fandarana miara-manonja ity. Azo atao hoe kiondalana ngeza be ho an'ny firenena raha ny fandraisana ndraikitry ny solombavambahoaka satria sambany no hoe iseho masoandro mivantana mihitsy amin'ilay vahoaka nametraka fitokisana taminy zany ireo solombavambahoaka enina menada satria ato anatin'ny Antananarivo renivohitra no anao tatitra ary anao tatitra tsy aiza satria hitantsika tsara fa eto amintsika misy toerana izay notokanana ho kianjan'ny demokrasia mifefy tsara izy io tsy amboajatovy zany dia eo ireo solombavambahoaka ireo solombavambahoaka antsika ireo no anao an'izay tatitra izay tatitra voafaritra tsara ny lalam-panorenana izany hoe zosy andraikitra adidy masina mihitsy izay ho tanterahana zany solombavambahoaka enina menata zay. Eto Mpanomboana dia tiana ny manipika tsara ny hoe nivoaka vato anatin'ny miara-manonja ireo solombavambahoaka satria tato ilay fotoana teo anelanelany tsy nahafahan'izy ireo nanao tatitra izay dia tato anatin'ny miara-manonja no niezaka nampita tamin'ny alalany zany onjam-peo zao. Amin'izao kosa nefany efa vorivory noho ny fampitam-baovao tsy ampy ingambany dia hoe satria hitantsika tsara ny zay mahazo ny radio na televiziona mapita n'izao afatra ny miara-manonja izao dia ny MBS zany ny Azety radio sy ny Soa radio izay misy fanielingelenana isan-karazany ka dia nanapa-kevitra ny solombavambahoaka ny hoe aleo miaona mivantana ary raha ohatra ka zay no hita fa mety ahafahan'ilay vahoaka mafantatra marina amin'izao fasirana zao hoe inona ny asa nampanaovina azy, inona ny asan'ilay solombavambahoaka, inona ny zavatra vitany tao anatin'izay fotoam-pivoriana nataon'izy ireo teo zay. Eto ihany koa dia tiana ny manamarika ny hoe ny zavatra ny fampiresahana teto dia no tenenina mpahamarinana ary no tenenina mikintsy mihitsy ny hoe raha nanao fitsangatsanganana ohatra monsieur le député dia ny hoe anao baty izahay, anao polo izahay, iangeto ananina izahay, ariariananina ny tanjona tianay le dia ny raha tsika nahita fa tsy nisy mivoana amin'izay ny tenenina ny zavatra nataontsika ary tsy nisy mihitsy avy aty amintsika endrika fanakorontanana na fiantsiana ady avy any amin'ny hoe eritreretiny hoe mpifanandry na hevitra amin'ny isika eto anatin'ny miara-manonja ka mahagaga ihany ilay karazana fivoizana anatina réseaux sociaux any ny hoe ireo fa hitondra-korontana, ireo fa hanao an'zatsy, ireo fa hanao an'zaroa. Ny tena marina angambany dia ny fahamarinan'izany tsy mahamenatra ary tsy mampatahotra ka aoka tsy ho avolena virus ohatran'izany mihitsy ny sainy matahotra satria voalohany izay voafaritry ny lalàna zay ary faharoa ilay vahoaka nampindrana fahefana mihitsy ireo antsona iaino an'le asa nampanaovina le solombavambahoaka. Tsika nge samy mino ary samy aleo tsara ny amin'ny sabotsy eo hoe mino an'izany mangeta eta an'izany ve le vahoaka malagasy sa tsy mangeta eta avy alao malalaka le olona iaino ny tatitry ny solombavambahoaka avy alao le solombavambahoaka hanao ny asa efa natao anjojaita anatin'ny fandarana ataontsika ety
zay sehatra mba nafahana miteny any amin'ny assemblée nationale 3 minitra mba hahafahany maneho hevitra ka manentina antsika voaka malagasy tsy sanatry ny vavy hitondra antsika ho any amin'ny faharatsiana kory zany hoe fanaovana tatitra izany tena asana solombavam-bahoaka zany ary isika ihany koa tokony mahafantatra ny zava-misy marina mba tsy heny feon-dakilosy tokana satria ny RNM ny TVM zay eritreretintsika fa atsika satria ireny zany ny fampitam-baovao-mpanjakana dia ny mahagaga tsy mampafantatra mihitsy ny zava-misy avy aty amin'ny izany eritreretin'ny fitondrana hoe fanoherana zany lazaina fampitolo lazaina fampandainga mpamavitsao tsaonga moa le volamena 73 kg,5 any Afrique du Sud am'izao ary tsaonga ny fitenenantsika ny namana kery avy any atsimo ary tsaonga ny vary 5valonjato ary tsaonga ny rano tapaka lava reny io tsaonga ny délestage izy ny teteka mandeha zao ary tsaonga be de be zany ny zavatra tokony fantatra ara-pirenena izay tokony pakany amin'ny vahoaka malagasy efa eto moa ny solombavam-bahoaka izay tena mafy an'izany resaka hoe tatitra ho ataon'izy ireo zany ho anay olon-tsotra sarambabem-bahoaka fotsiny de tiany hoe mangetaeta vaovao izahay ary mangetaeta ny fahamarinana marina tokony izorany firenena mba hahafanay mametraka ny tongotray hoe izao zany ny zava-misy marina andriamatoa député voafito ao amin'ny 6e arrondissement mekonao fitenenana tompoko. Ia, misotranao ika monsieur Rika name ny fitenenana miaraba ny vahoaka malagasy rehetra sarasara tsy ambaka ry vahoaka nambo manarina sy ny faritra ateroka mantolo. Efa maro ny voalaza teo fa ny tiako amafisina dia ny tenako dia anisany tany amin'ny préfet de police omaly na natatra ofisialy ny taratasy fampahafantarana averina mihitsy hoe fampahafantarana fanao tatitra ny solombavam-bahoaka eto Antananarivo renivohitra ao anatin'ny lalàna zany ary manao ny asany ny solombavam-bahoaka zay voafidy tamin'ny atoko tiako Madagasikara. Efa ela ny andrasany io tatitra io miandry an'io ny vahoaka ary ny tena anay dia efa niandry n'io fotoana io satria be da be ny zavatra ho ambara amin'ny vahoaka ny fandaniana maro ny ady hevitra maro teneneviny antemieram-pirenena eo ny resaka loi de finance iny dia ao anatin'izany loi de finance zany daholo mila fahatarana ny vahoaka ny budget ny ministera tsirairay avy ny impact amin'izay ho an'ny vahoaka misy tombontsoa ho an'ny vahoaka ave zany ny lalàna maro samihafa zay nolanina atao anivon'ny antemieram-pirenena ary ihany koa nisy ny proposition de loi zay natao tao anatin'izay fa izao aloha dia ampidiritsika mivantana ny namana Guy Maxime Bogosy io menanao ny fitenenana. Miaravatsika rehetra Miara-Manonja ary misaotra antsika hatrany manaraka ny fandara. Ny azom-bara ny teny etria efa mazava ny fandaram-potoanantsika amin'ny asa botsiko amin'izao. Entiky ny solombavam-bahoaka io ary sy mifototra lalana. Ireo solombavam-bahoaka ireo dia azo heverina fa mahasolotena ny solombavam-bahoaka Madagasikara ny faritany enina ary ny faritra 20. Anaovanantsy avontsika malagasy. Ilay fotoana izao tsy maintsy hijerontsika. Manoloana ny jadona misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Fotoana anehoantsika hevitra ny kalalana fa firenena iombona izy ity ary samy tompo samy sarotiny manoloana ny fiainam-pirenena. Ny tenin'ny Andriamatoa sekretera mpanjakana adidiny gendarmerie efa voarainay ary tafita ny afatra Andriamatoa. Tokana ihany ny teninay izay dia tsy mambony korotana ary tsy mitady korotana.
tokony andraikitra amin'izany ianao raha toka sanatry misy ny fifandonana eto amin'ny tany lehibe. Tokony andraikitra amin'izany koa ny ministra ny serasera ary andry andretongarina izay vatana sanatry ka misy ny fifandonana ara-politika eto amin'ny tany sofina. Tokana ihany ny afatra ampifainay aminareo. Aza mifampitahotra, aza mifampitandrina, samy zanaka malagasy isika. Fa ny hokevitra kalalana no entinay miaraka amin'ny vahoaka malagasy. Ny kianjan'ny demokrasia dia kianja notokanana Andriamatora Jona tamin'ny 17 Janoary 2024. Ny kianjan'ny demokrasia ary tokony averintsika ny teniny tamin'izany tamin'izany. Angaviko anao Miara-Manonja avereny ihany koa ny tenin'Andriamatora Jona filohan'ny Repoblika Ankehitriny. Faharoa, etsika ny 30 solombavambahoaka, 30 solombavambahoaka dia etsika natao ankalalana koa teo amin'ny kianjan'ny trésorier. Raha tsy omena ao zany ambojatoko dia azo mahitenenana eo amin'ny trésorier. Makasitraka rehetra trany ary manainga ny vahoaka malagasy tsy atahotra, tsy henitra manoloana an'izao fijoroana masina iarahantsika rehetra izao. Vonina amin'izany tsika avy zay makasitraka mankatelo. Ya mankasitraka anao Guy Maxime izay haniditra amin'ny vatana asanay solombavam-bahoaka ny manao tatitra ho an'ny vahoaka. Ary izay koa ny anisany ny fidanan'ny vahoaka anay manokana satria ny solombavam-bahoaka teo alohanay dia tsy mba nisy tatitra zany mihitsy no nataony ka nangetahitany ny vahoaka. Ary zany dia anisany toky ny fanomezan-toky nomenay ny vahoaka izay tatitra atao amin'ny asapotsy zany. Io fionan'io ry vahoaka n'Antananarivo renivohitra dia ataontsika ampilaminana trany, ataontsika ampamendrehana sahala amin'ny fanaontsika satria vahoaka endry isika ao anatin'izay rehetra. Ary mankasitraka anareo tamin'ny SMS maro na ny Facebook na ny réseaux sociaux tamin'ny fankasitrahana satria mangetaheta n'izany tatitra zany ianareo. Ary eto koa dia matoky ny mpitandro ny filaminana fa ianareo dia miaro ny vahoaka sy ny fananany. Manam-pahendreny nareo. Misy fianakavianareo ao anatin'ireny, misy namana mino sy manantena fa ao anatin'ny fifankatiavana, ao anatin'ny firalahiana no anaovana izany tatitra izany. Ary eto aho dia miantso manokana izay nahavoavidy ana ny vahoaka nambo manarina izay maro nareo nametraka fitokisana ho an'ny tenanay. Ary eo koa na ireo izay tsy nifidy tongava daholo isika rehetra. Ny vahoaka rehetra izay mangetetaliana amin'izany tatitra izany. Ny vahoaka na vahoaka sahirana ianao, na vahoaka mpambo ny mpanabe, ndray aman-dren'ny mpianatra, isika rehetra eo ambo manarina manitana antsika mba ho tonga ao anatin'izay. Ary eo koa ny vahoaka n'Antananarivo renivohitra dia tongafa ao anatin'izay fa tsara antsika androany satria efa navita ny tany amin'ny faritra avy vitsivitsy ny solombavam-bahoaka. Ary amin'izao dia ny tenanay mihitsy izay voafidy teto Antananarivo renivohitra no hiakatra eo daholo anao zany tatitra izany. Koa dia matoky izay fitiavana izay aseho antsika izay amin'ny asabotsy ary tonga maro dia maro tsika ary fantatro fa ho avy nareo ary averiko any ho an'ny mpitondra fanjakana fa ampilaminana no anaovana an'io. Tsy voasao zay vo nampiatsolona. Hitantsika angamba nanerana ny nosy izay nanaovana tatitra reny na fitsidiparitra izay natao fa atao anatin'izay filaminana izay foana no nanaovana zavatra. Koa dia miraso antsika mba ho tonga maro
manentana antsika rehetra mba ho tonga maro ao anatin'izay rehetraizay fa andro lehibe io ahafahana maneo zany tatitra zany ho an'ny vahoaka zay monina eto Antananarivo renivohitra. Makasitraka tompolahy, makasika tompovavy. Eny ary dia isaorantsika ny solomavimboaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahenina Todosoa Andriamampandry izay tompondraharaha amin'io sabotsy io zany satria dia enina menada izy ireo no tompondraharaha izay voafidy tato anatin'izany faritra Antananarivo renivohitra izany, distrika voalohany, distrika faharoa, distrika fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahenina, ary dia efa samy nanao hevitra teo avokoa zany na ny solombavambahoaka izay voafidy tao amin'ny boriboritany voalohany na ny voafidy tao amin'ny boribory moa izay niezaka ihany koa izay name an'izay herintsika ny namany hitondra ny taritra izay ato anatin'ny faritra Analamanga dia efa niteny teo ihany koa Alain Ratsimbazafy izay voafidy tao Atsimbandrano. Ny zavatra tiantsika ambary amin'izany dia mitoetra eo amin'ny toeran'ny olom-pirenena ny tenantsika izay maneho hevitra amin'izao fotoana izao izay mahatsapa izany andraikitra sarobidy napetraky ny lalam-panorenana ho an'ny solomavimboaka izany. Fatatsika mazava tsara fa fisaraham-pahefana telo no eto Madagasikara, saingy raha ny zava-misy hitantsika amin'izao fotoana izao la inambaran'ny députéan'ny Ambatondrazaka Fidèle Larazanapera dia lasa fisaraham-pahefana roa no misy eto Madagasikara, dia lay fahefana Tsirefesomandidy sy lay fahefana mpanatanteraka zany. Ka hanarenantsika any amin'izay fisaraham-pahefana mazava izay lay nambaran'ny lalam-panorenana dia hoe misy fahefana mpanatanteraka eto, misy fahefana mpanao lalàna eto, ary misy fahefana fitsarana. Dia akan'ny andraikiny zany ny ao anatin'izay fahefana mpanao lalàna izany dia hame modely izany ireo solomavimboaka antsika enina menada izay otrony ireo solomavimboaka namany ato anatin'izany farim-piadidiana izay nalany azy hivelana Antananarivo izay hanotrona azy ireo zany. Inona moa no ambaran'ny lalam-panorenana izay fanambaran'ireo namana teo aloha dia ny hoe zava-dehibe ny hanaovana taritra satria didiny lalam-panorenana no asan'ny solomavimboaka, tsy hoe hanao zany commission d'enquête parlementaire zany ihany no asan'ny solomavimboaka, fa voafaritra mazava ny hoe rehefa vita amin'ny fotoam-pivoriana dia mila manao tatitra ary tsy maintsy manao tatitra amin'izay toerana izay hanaovany izany any amin'ny nahavoafidy azy indrindrandrindra ny solomavimboaka. Ka izany rehetrarehetra izany dia everitsika zany fa dia ara-dalàna tanteraka. Efa ao amin'ny antso antarby amin'izao fotoana izao ny solomavimboaka antsika izay voafidy ihany koa taty amin'ny boriboritany faharoa dia solomavimboaka rastany zany. Raha maheno ianao andriamatoa député dia afaka manohy avy hatrany izay fanazava-kevitra izay. Eny toko misotranao na mia fitenenana. Voalohany indrindra aloha dia miarahabantsika tsy tapaka nity Miara-Manonja tia na avy eto toerana na ny any ivelany. Fa dia zaho moa tsy mbola tonga na resaka mivatana tamin'ny Miara-Manonja satria nosy fahasalamana, ka noho izany dia miarahabantsika vahoaka malagasy. Misy miteny angamba hoe nakaiza rastany ary indrindra ny eo amin'ny deuxième arrondissement ho avy atoko efa ho salama zao amin'ny herinandro dia ho avy tsy tapaka eo, fa aza matahotra nareo fa miaki-po aminareo amin'ray vavaka ary amin'ray sikina aminareo amin'ny tolona ataontsika amin'ity firenena malalantsika ity. Dia fandroany koa beranareo ekipa rehetrarehetra ny député sy ny rehetrarehetra atao miara-mizotra sy zavatra ezaka nataontsika amin'ity fitiavan-tanindrazana ty fa mahafinaritra mampidera-po satria dia efa rehetra dia rehetra ny firenentsika dia misaotra antsika tonga saina anarina ny firenentsika. Dia fanotelony miarahabantsika koa zay antsika vahoaka rehetrarehetra
tena nidera ary napri firaisakina ary mbola tena mahavelim-panantenana fa tena mbola tena ao daholo tsika mianakavy fa tsy akivo mipetraka tamin'ny fotsy moloaka fa tena nampisehoantsika tamin'ny era zao tontolo zao tamin'ny vahoaka malagasy fa tena mbola midera tsy manaiky tsy fatomboavana sy tsy fanekena zao tsindry azo lena zao zavatra tsy mety rehetrarehetra zao eto amin'ny firenentsika fa de sotratsika malagasy na de tena atao arany tena tsy fisina na de atao arany fanoanana de tena démontrenareo fa tena hoe aleo ande foana na sakasakanana na natao hoana fa tonga foana atsika nanamafy le fiantsoana voalohany ary ataoko hoe fitiavan-tandrazana na tsy ho anareo ary tena mihitsy manantena fa tsy ho very malagasy fa mbola misy fanantenana ngezabe no ngezaka nanaotsika de fahandroany za moa mbola lazakanao mbola tsy afaka mamela belatra hery fa satria noho tsy fahasalamana fa de manentana atsika mianakavy ny amin'ny sabotsy raha azoko atao raha tena miezaka ary anontany dokteraka fa tena ho avy fa aza mataritra nareo fa ho avy anamafy ny firaisankinatsika eo amin'ny kanja demokrasia satria tena maharary mihitsy ny fo ary manaraka ny miara-manonja isan'andro fa tena be da be ny atson'izay tsy ny zavatra tsy rehetrrehetra fa tia moa misy fitenenana ataoko hoe misy Andriamanitra nitsika fahamarinana fahamasinana fa nataotsika hoe tsika amin'ny zavatra tsy lainga zavatra tena misy nataotsika fa misy fitenenantsika malagasy hoe mahery tsy mody le rehetra tsy ela velona fa ambin'Andriamanitra atsika ary mihitsy manantena fa andidy ikapa hitany tony atsika andidy atany natiny fa isy ny fandretrena isy ny fandaran'Andriamanitra anorona atsika hiaro atsika amin'ny rehetrarehetra fa aza matahotra fa fitiavan-tandrazana tia tsy atsika viravirany sasany firenentsika fa ho avy masika ho avy tsy hoela amin'ny zavatra rehetrarehetra fa zay nangatahako kely aminareo amin'ny sabotsy hiezaka tonga de ho avy eo ary manomboka amin'ny herinandro be da be sosokevitra fa melabelara-kevitra zavatra tsy mety ataon'ity fireneny ty ataon'ity mpitondra akehitriny ty hitondra ny anjara brika fa zay ny zavatra ataoko anareo tongava be da be tsika rehetrarehetra tamin'ny arrondissement misy eto amintsika na sixième na première rehetrarehetra indrindrindrindra ohatra nataotsika fanitanana teo na de narary ara nanentana foana ny eo amintsika amin'ny deuxième tongava maro fa fitiavan-tandrazana adidy atao amin'ny fireneny ty tsy averantsika viravirany sasa amin'ny firenentsika fa de mahazo tontolo zay nga maloha ny teny fohy fa tena ohatra mbola avy ohatra mbola tsy de afaka mitentsiro no zavatra fa de misoratsika amin'ny miara-manonja ary tena migery ary mangataka amin'Andriamanitra mbo tanteraka satria zava-masina ny divatsika de tena tanteraka tokoa zay zavatra okasentsika amin'ny fitenena miana de velome sabotsy mifankahita zany sotra tompo makasitraka ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika faharoa isika rastany tena ahafantarantsika azy ao anatin'ny tsy fahasalamany izy amin'izao fotoana izao ary dia hiraritsika soa ho salamy tsara ianao Andriamatoa solombavamboaka ary arak'izay teninao zay sabotsy mifankahita hiaraka amin'izy menadavy hiatrika ny vahoaka na Tananarivo amin'ny asabotsy zao eo amin'ny kanja na Ambohijatovo araky ny efa nampiomanina amintsika zany complet ny avant zany ho an'ny solombavamboaka hiarika an'izay tsaroantsika fa de efa niatrika ny Miara-Manonja ny solombavamboaka ny firaisana faefatra Emilia Mbosalama efa niditra tamin'ny antso Antarby ihany koa ny solombavamboaka ny distrika fahatelo feno Rahalambo manana ary dia iny no renesitsika iny zany ny solombavamboaka Stanislas zany na Rastany ho antsika amin'ny deuxième arrondissement izy telo menadamo efa hitatsika tamin'ny sary teo zany fa dia mametoko zany ho an'ny tompon-draharaha atao anatin'izay distrika enina atao Antananarivo renivohitra izay le resantsika mandrakariva hoe isika olom-pirenena dia mametraka ho zava-dehibe zay handraikitra nomeny lalam-panorenana ny solombavamboaka atsika izay dia ny hoe hanaovana tatitra ary didiny lalam-panorenana zany zay fanaovana tatitra izay dia hametrahantsika mazava mihitsiny zany fa maro ireo zavatra zay tokony horesahana efa ao amin'ny antso Antarby ihany koa ny solombavamboaka ny firaisana fahatelo feno Rahalambo manana raha efa mary anay ianao Andriamatoa solombavamboaka dia
efa tafiditra ato amin'ny Miara-Manonja. Afaka mitena avy hatrany ianao Andriamatoa député. Iny ary misaotra mampiditra namana ary fary miarabantsika vahoaka malagasy tsy akanavaka. Ny fandraisam-piteneniko androany dia raha mijery ny zava-mitrangy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia azagaga isika raha ijoro ny vahoaka satria betsaka ny zavatra tsy mety. Ny mpitondra eto amin'ny firenena dia tsy mijery akory ny tombontsoa ny vahoaka iraisana satria na ny antony tsy tena ny mararo ny vahoaka no raisin'izy ireo an-tanana fa any amin'ny zavatra tsy lahara-pahamehana. Azagaga isika raha tonga amin'izao satria ny fananan'ny olona tsirairay mihitsy no voadona. Tsy afaka misakafo, tsy afaka mandefa mpianatra mianatra, ny tsy afaka mandony volan'ny jiro sy ny rano, tsy afaka makany amin'ny hopitaly. Eny, arary ny vahoaka mihitsy no tsy avy ny mpitondra antsika kehitreo. Ary eto dia mitona ny vahoaka indrindrindrindra ampony ny eto amboriboritany fahatelo ary vahoaka iray mantolo mihitsy ary. Andao ifametanana, andao eniny tatitra izay ho ambara mba anarenantsika ity firenena ity satria efa tena mafy manjo ny firenena kehitreo. Velim-piderana ho an'ireo namana rehetra ary misaotra indrindrandrindra ho an'ireo namana rehetra amin'ny fifandraisan-tanana ary tokony ifametanana amin'izy ireo tsika vahoaka satria efa mijoro. Rehefa tonga amin'ny fijoroana tahak'izao dia tena efa midiky izay fa efa feno ny kapoaka. Tsy moramora ny zavatra hiatrehantsika ka dia maka hery ny vahoaka malagasy ary manentana hatrany, manentana antsika rehetra mba ho avy eny amin'ny kianjana Ambojatovo ny asabotsy izao. Koa dia misaotra antsika naharitra ny eno izay teny fohifohy izay ary miraso indrindra. Ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriborifany fahatelo zany feno rahalambo manana no nyrenesintsika teo izay maka hery atsika vahoaka ao anatin'izany boriboritany fahatelo zany ary miantso atsika vahoaka ao anatin'izany boriboritany fahatelo zany hanatrika izany tatitra lehibe zany ary mampiseho ihany koa izay firaisan-kina atao hita maso zay amin'ireo solombavambahoaka izay hanatrika sy hanao izany tatitra zany ho atsika vahoaka malagasy zany izay eto Ambojatovo moa no hanatanterahana zany amin'ny sabotsy eo. Ambarantsika mandrakariva fa mila mijoro anatin'izay firaisan-kina zay tsika. Lay fasahintsika zany niatrika fitsangatsanganana tamin'ny fahaenina volana Febroary 2024 iny. Lay fasahintsika na teo aza ny sakatsakana, na teo aza mety ho antso-jay samihafa sy fampitahorana dia nipetraka tao anatin'ny famendrehana na ny vahoaka na ny mpiarakara ary anisany tao anatin'izany mpiarakara izany ireo solombavambahoaka izay hanao tatitra amintsika ka isika rehetra ireny izay amanaly no nanatrika ny fitsangatsanganana teny Amerika Sinina izay nisy ihany koa ireo tsy afaka nanatrika izany no ny sakana teny amin'ny Magrotanjombato sy teny amin'ny lalana rehetra teny dia hiverina fa amaly ny antso hatrany hatrany amin'izao fiaonan-dehibe amin'ny sabotsy fa 20 ny volana Febroary izao ka tsy alalalantsika fa mametraka ho zava-dehibe ny hoe zahay dia nanana lalam-panorenana satria dia ao anatin'ny fanjakana republikana isika ary manaja izay demokrasia izay ary mametraka an'izay fisaram-pahefana zay ka hakan'ny andraikiny amin'ny sabotsy ho avy izao zany ny tompon'ny fahefana ao anatin'izay hoe fahefana mpanao lalàna izay dia eo na ny vahoaka n'Antananarivo ireo solombavambahoaka zany. Efa niodina tany Toamasina ny solombavambahoaka antsika, efa tany Mahajanga, efa rahoviana no hitafa mivahoaka n'Antananarivo solombavambahoaka ary ao anatin'ny asany tanteraka zay satria efa vita ny fivoriana ara-potoana zany satria dia tamin'ny volana Desambra teo dia nisy session izay fatatsika tsara ary tao anatin'izany fivoriana zany ny mahakasika ny firindran'ny teti-bola zava-dehibe
tao anatin'izay ihany ko reo lasa samihafa tamin'ny alalan'ireo voamera samihafa zay niainga teo anivon'izany anteny meram-pirenena zany ary misy andraikitry ny anteny meram-pirenena izany ary misy an'ireo pitsopitso ny lalàna zay nandalo teo amin'ny anteny meram-pirenena ary ny fomba fijery sy ny fahitan'ireo solombavambaoka ao anatin'izay andraikin'izay dia hanaovany tatitra amitsika zany ao anatin'izay hoe tontolo ny asa zay ataky sy didiny lalam-pandroana ho ataon'ny solombavambaoka ary manamarina n'ilay tenin'ilay tompona ndraiky mpanjakana amboniny amin'ny hoe any amin'izay toerana na voafidy azy no tokony hanao izany tatitra izany de ho taterahana ary zany tsy hoe ny lalam-pandroany ireny zany fa zay fahitany ny tompona andraikitra misedra misahana ny filaminana zay isika moa rehefa zay fanarahana reo solombavambaoka tamin'ny tatitra zay nataony dia tampamendriana no nataon'izy ireo satria dia toerana mihidy ary toerana zay tsy nanana olona satria dia fananana an'olona manokana no ezana nanaovana izay kanefa moa teo anivon'ny fitandronany filaminana no nanosika tety amin'ny arabe solombavambaoka ary heveritsika fa na inona resaka mandeha amin'izao fotoana izao dia ho voatazona trany izay fahamendriana zay ary adidiny fitandronany filaminana ny mitandro ny manodidina zany toerana izany adidiny mpitandro ny filaminana no miaro ny vahoaka mba tsy isiny zany olana samihafa eo amin'ny tontolon'ny korotana zany efa mandeha manko ny adevitra samihafa ny amin'ny hoe de ho avy koa zay sy ny sisa everitsika fa tsy toetra mendrika zany ary tsy modely zany satria dia isika vahoaka lay devoira an'ny solombavambaoka no mitodika makaty amintsika satria izay lay ambarany lalam-pandroenina ao amin'ny andin'ny fahadimy amin'le la souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir. Zany hoe ny fiandrianana dia amin'ny vahoaka lay loharaniny zay fahefana izay na amin'ny alalan'ny fifidianana mivatana io na ankolaka io zany ka ho an'ireo nametsika fahefana mivatana zany dia manosika azy ireo tsika midera ny ampopon'izy ireo tsika sahiatrika zay vahoaka zay ary enotsika zany raha ny angom-baovao samihafa dia maro be isika vahoaka manerina na Antananarivo renivohitra isika vahoaka any am-periferika samihafa any isika vahoaka zay handalo eto Antananarivo amina iraka samihafa sy manao asa eto ny hoe ho avy zay hanatrika zay satria everinay ho zava-dehibe zany indrindra manoloana zao fasara amin'ny alalan'ny teti-bola hitondrana ny firenena ka izao zavatra iainantsika rehetra izao raha vao miresaka vary isika dia mihodina ao anatin'ny raha zay hametrahany ny andraikitry ny solombavambaoka izany raha miresaka jiro isika sy ny delestade resantsika io dia tafiditra ao anatin'ny asan'ny solombavambaoka izany ary tao anatin'ny fandiniana zany ary tsika dia nahita tsara fa misy ilay karazana conditionnalité na fepetra samihafa araky ny communiqué-ny FMI manakambara betsaka izany solombavambaoka satria mifandraiky zany rehetrarehetra izany amin'ilay asa nataon'izy ireo tamin'ny session farany teo zany dia mendrika hanaovana tatitra antsika vahoaka satria dia mahakasika ny pirenena zany rehetrarehetra izany inotsika fa dia hamaly antso isika ary amin'ny fotoana rehetrarehetra zay hiatsony ny solombavambaoka ary isika ato amin'ny Miara-Manonja dia manonja miaraka amin'izy ireo ary mamehery an'ireo solombavambaoka ny Madagasikara zay hanao zay tatitra izay ary dia ifampita amin'ireo vahoaka rehetrarehetra zany amina fomba rehetra zay afatsika manao ny communication zany mba ho avy marobe amin'ny sabotsy fa 20 ny volana Febroary eny amin'ny kianja Namojatovo efa eto akaiky eto ihany koa ny solombavambaoka Fidèle Larazarapera zay ato anatin'ny Miara-Manonja manakambara ihany koa izy miverina miresaka amintsika indray amin'izao fotoana izao. Makasitraka namana faniry ao anatiny ty tsara ihany amenan'le vahoaka hoe inona moa zany no antony mahatonga atsika anao an'le tatitra satria sao de misy mbola tsy mahazo an'le izy akoatra ny lay ataontsika hoe principe na redevabilité avy amin'ny voapetraka ao anaty lalam-pandrenana le izy satria tsika dia manome an'izay ataontsika hoe
tatitra ho an'ny vahoaka zay mba tsy ho atompotrano-miono azy ireo a satria izy no nifidy an'ilay solombavam-bahoaka tokony mahafantatra zany izy hoe i olona ny fidiny io a tsy mihinam-bola fotsiny fa ny indemnité zomenan'io na indemnité de cession io na ny ohatra ny eto Antananarivo moa zany tsy misy an'ilay resaka séjour fa ohatra anay solombavam-bahoaka avy any faritra rehefa mamonjy fivoriana dia etohana ny séjour aty Antananarivo le anatin'ny fotoam-pivoriana iny a dia etohan'le vahoaka mandohetra ny fiantranoana eto Antananarivo ataony solombavam-bahoaka tsiraray avy any amin'ny faritany na avy eo Arivomamy fotsiny de efa tafiditra ao anatin'izay satria fa le Antananarivo renivohitra zany no tsy voakasika satria izy eto zany monina sy miasa fa le solombavam-bahoaka avy any amin'ny faritra manodidina ny Antananarivo rehetrarehetra de mahazo an'izay ireo tampi-karama avy amin'ny alalan'ny resaka fiantranoana reo a ny fivoriana akoatra ny vata-karama ny solombavam-bahoaka ny solika ny solombavam-bahoaka dia misy tambiny misy tamberiny takina amin'izay fa tsy hoe aka nareo lany de mahafinaritra fotsiny nareo de manao an'le asa izy mila mamerina an'izay tatitra zay zany izy amin'le vahoaka hoe zao ny zavatra mivoriana tao hoe ka amin'izao fotoana zao a dia tonga ao anatin'izay ataontsika hoe vanim-potoana ahafahana manao an'izay zany lay solombavam-bahoaka ny boriboritany enina atao anatin'ny Antananarivo renivohitra izay manao an'izay tamberina ndraikitra zay any amin'le vahoaka mifidy azy de ny zavatra azavainy eo zany ny zavatra rehetra ny zotra tao anatin'ny fivoriana io antony nandaniana aniny vola pahoaka iny satria lany vola le vahoaka nandritra ny fe-potoana ny ivoriana tao zany amam-bolana maro a 2 volana mahery ny 2 volana teny ny voriana ao anatin'le izy a 90 andro voriana ra-potoana no mivory ao anatin'le izy dikan'izay zany a iny tsy maintsy azavainao an'le vahoaka hoe zao avy ange le zavatra mivoriana tao hoe ninona zavatra nitranga tao zany a dia manana zoa fantatra an'izay a le vahoaka io ange raha ohatra ka hoe alefana amin'ny ainao manjery tsy ny ainao manjery rehetra no handefa an'izay ary rehefa mifanatrika amin'ny gouvernemanta dia 3 minitra ny anjara solombavam-bahoaka anankiray de loza le solombavam-bahoaka na midoka an'le mpikambana amin'ny gouvernemanta na mangataka zay ny ataony nge rehefa tonga le gouvernemanta zay moa zany de mangataka ndre mato ministra mangataka ndre mato premier ministra mangataka zao na hoe de misaotra ny ministra zao fa de vita ny zavatra tany aminay momba zao makasitraka ndre mato ministra bogosy ianao ndre mato ministra zany ny zavatra milatsaka ao anatin'io anteny pirenena io rehefa mivory fa tokony anao tatitra zany le solombavam-bahoaka hoe andre mato ministra izahay de mitaky aminareo misy solombavam-bahoaka sy tokony mangataka mitaky anareo fa reto voafaritry ny lalan'ny teti-bola mpanjakana de naninona tsy vitanareo ty zavatra ty inona mampikaso an'ity de rehefa aveo iny zany rehefa azo le valiny avy any amin'le mpanatanteraka de hoentina any amin'le vahoaka hoe mikasika an'le tetezana zay nresantsika efa nresahana le ministra zao ny antony tsy matanteraka azy solombavam-bahoaka no mahazo an'izay taratasy zay de iny taratasy iny enao no mampafantatra niny an'le vahoaka ohatrohatrizay zany le procédure ao anatiny le atao hoe asan'le anteny miara-pirenena tsara ho fantatra le vahoaka zay misy zavatra tena tsy fantatra reo raha fantaniana apetraka ampana solombavam-bahoaka amin'ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta de tsy voatery hivaly eo ny eo fa mety valiana taratasy iny de iny valiny iny a no homena zany rehefa satria tsy mandeha mivatana na koa le izy mandeha mivatana fa alina loatra vao mamaly le mpikambana amin'ny gouvernemanta satria raiky amin'ny 20 solombavam-bahoaka miteny tsiraray ampitombo 3 minitra avy eo mbola misy ny ao anatin'ny vondrona parlementaire zany rehetra zany a ao anatin'le izy avokoa de ndraindray misy zavatra koa tsy voaresaka ao aminao le mivory eo izy za satria 3 minitra no menanao de any amin'ny asam-boamery ianao zany no manao azy ny asam-boamery tsy voatery ho ampahafantarina mivantana amin'ny vahoaka de reny zany ny zavatra natao anatin'ny asam-boamery reny a no entina ihany koa ampahafantarina an'le olona satria tsy voapetraka amin'le fasafasin'le gouvernemanta sy le teny miara-pirenena le izy fa anatin'ny asam-boamery anao mbola afaka manjesika mitsy ozy fitenena zay mametraka fantanina amin'le ministra mitaky fa misy moa ministra mitsoka an'io asam-boamery io fa raha ny marina tokony manatrika an'io zany izy de reny rehetrarehetra reny a no mena an'le vahoaka ao anatin'le tatitra pabe-maso ohatran'izao hoe reto avy ny zavatra mivorina tao misy ny zavatra ivorinao tsy azony vahoaka ohatra zao lay CMP zay nivoritsika tamin'ny tao anatin'ny fivoriana ara-potoana teo a commission mixte paritaire tsy mbola nampiasa an'izany raha tsy tamin'ity fotoana misy an'izao solombavam
Mboka misy anay zao zany vao nampiasana zany hoe commission mixte paritaire zany. Mbola mila manazava mikasika ny fampiasana an'izany araky ny lalàna ary nisy ny tena tsy nanaraka ny lalàna. De zay zavatra zay mila fantatra le vahoaka hoe ampahafantarina anareo fa nisy an'izany tao. Ohatr'izay le izy, zay le dikan'le tatitra zany. Fa etsekilan'izay ianao masolo-mbahoakanao koa de manara-baovao. De tsy tokony tompotrano miony foana ny vahoaka io zany amin'ny zavatra rehetrarehetra mifandringotra amin'ny teti-bolam-panjakana satria iny fivorina ara-potoana iny dia tafiditra ao anatin'le fitenena hoe session budgétaire zany iny. Ka ny resaka mifandrirotra amin'ny resaka teti-bolam-panjakana na resaka famatsim-bola dia tokony fampiresahan'ilay solombavam-bahoaka amin'le vahoaka ny fidy zany mba tsy ho tompotrano miony izy ao anatin'izay. Ary zay ny zavatra mampime ao anatin'ny tetatary satria rehefa jerenao le fihetsika ilay mpitondra fanjakana manodidina an'le hoe 320 millions de dollars ny vola azo. 320 millions de dollars ane izy ao anatin'ny telo taona 110 millions de dollars isa-taona eo zany le vola. Tsika zany raha mijery an'izay vola zay de tena kely de kely mihitsy ary tena hoe manify fa ny dikan'le fek zany ao anatin'izy de hoe io ny karazana lasitra tsy ahafahan'ny ty fitondram-panjakana ty apetraky ny eo anivo ny tahirim-bola iraisam-pirenena hoe ianareo dia tsy mahazo mandeha manao financement parallèle. Balizy mipetraka tsara mazava be io zany raha tena hoe atao sary de fluo mihitsy io le tena maitsomaitso tonga de tazan-davitra reny ohatra ny gilet jaune reny koa mety gilet jaune manko hitanao lavitra. Ka ao anatin'izay zany dia misy zavatra anankiray tokony ahafantarantsika an'le vahoaka ihany zany ao anatin'izany de ny hoe ny resaka famatsim-bola io dia tsara ny afantaranareo azy hoe misy pitsopitsony io zany tsy maintsy arahana ao anatin'le izy fa tsy hoe rehefa mifampidinika amin'ny tehana tarihana le matoany rajoelona fa rehefa mamaly anao le tahirim-bola iraisam-pirenena de mametraka izy hoe no reto antonantony reto de ity ny afaka atao aminao ary omeny anao izy mbola takiny tsy ametrahany fepetra samihafa. Eto zany zavatra magagatsika de hoe rehefa nametraka lay tahirim-bola iraisam-pirenena hoe ny zavatra ovatsiana ivolange ka zavatra misy fiatraikany any amin'ny lafiny ara-tsosialim-bahoaka ny ty fitondram-panjakana ty nefa ny zavatra tadiavan'ny famatsim-bola any amin'le mpamatsy vola mahazatra dia foot-drafitrasa tsy misy effet d'entraînement mivantana zany any amin'ilay fahantrano'le vahoaka ary tsy ampiena an'ilay fahantrano'le vahoaka nefa ny document ny atota taratasy tokony miaraka amin'io zany raha te hisitraka ny fake io tsika de tokony hitan'ny mpamatsy vola tsika mahazatra mazava tsara zany hoe ity lay stratégie zany hoe le paikady zany hoe le SRP zany io satria mila fantany hoe inona ny paikady entinao mampiena an'ilay resaka fahantrana zany. Io zany mahatonga anazy mametraka hoe le SRP alefaso aty aminay satria iny ihany ny document ilainy afatsika misitraka an'izy hoe mila an'ilay stratégie de réduction de la pauvreté izay ilainy ny tahirim-bola iraisam-pirenena zay mila manao an'izay document zay tsika ka raha ohatra ka andeha hanao téléphérique tsika andeha hanao autoroute tsika andeha hanao tramway tsika inona ao anaty zay ny tonga de tatsika fiatraikany mivantana mampiena an'le tabatra amindray amin'izao fotoana zao le resaka PMDU io nefa tamin'ny enim-bolana lasa efa nipetraka teo nge io e fa tsy hitatsika hoe ny anatsimo sa ny anavaratra ny fandehan'le raharaha tsy hitanao hoe inona ny nazahoana famatsim-bola tao anatin'izay ary zavatra tsy nipasy tany ampamatsy vola le izy matoa matekarana tamin'ireny fotoana ireny amin'izao fotoana zao zany rehefa nametraka ny tahirim-bola iraisam-pirenena zavatra misy impact any amin'le fiainan'le vahoaka any amin'le ataontsika hoe misy fiatraikany any amin'ilay voka-dratsy nateraka ilay pandémie zay tonga tamintsika tao anatin'ny fotoana lavalava dia zavatra mifandraiky amin'izay zany le izy hoe ity paikady hoentin'ny fitondrana malagasy ty dia ilana famatsim-bola satria afahantsika manafoana ny voka-dratsy nateraky ny valana retina izay natao teo dia zay zavatra zay zany no hitatsika hoe olana ho an'ilay fitondram-panjakana zany amin'izao fotoana zao satria tsy voafeny le fitondram-panjakana mihitsy lay pitsopitso ny ara-toe-karena de manovanova zavatra eny ampanidinana eny ka io tsy ohatran'izany io nge tsy kanetika anaovana kandasitra e
ary tsy azonao entina amina décret, tsy azonao tapahana amina resaka ordonnance, tsy azonao fefena amina resaka arrêté. Fa io zany de document fifandresen-dahatra io tompoko, ary mila manana an'izay ny technicien eo anivon'ilay fidira-panjakana. Dedaka ty fidira-panjakana rehefa niendry camarade amin'ny gouvernement hoe makasira hitanao eo am'izay hoe ary to tsisy tanjaka ihany ty fidira-panjakana ty zany fa kely angovy ihany raha ny lafiny ara-toekarena jerena lozany rajonary mampianina lavitra be mihitsy eo amin'ny fifandresen-dahatra amin'ny mpamatsy vola, eo amin'ny fifandresen-dahatra amin'ireo mpiara-mobina antoko amintsika raha ny lafiny ara-toekarena, satria lasa zavatra efa plat efa mangatsika zany ny loarana omena an'le FMI androany hoe ity ndray zany nentinay rehefa tsy naomby le anankiray ty le PEM io zany, satria le PEM jerevan'ny olona fotsiny izy ny olona jerevan'ny olona maso ray tsy izy ty tsy izy mihitsy ty. De eo zany modimodimody fanina eo jereo tsara fa ny mpitondra fanjakana dia na izy mampiasa Facebook na izy mampiasa Twitter, de jereo daholo ny compten'ireo na Facebook na Twitter de hitanareo zany zavatra teneniko zany io fa mampiasa papaika aty ambadika aty amin'ny tweet aty hoe zao ndrenge de zao ndreny zavatra ho ataonay io zany hita foana io hoe izy nareo misy lesoka, ka zany zavatra zany mila fantatra le vahoaka hoentina, zany zavatra zany mila fantatra reo vahoaka zay mandohetra hoe ny fitantanana an'ilay vola azotsika avy any ampamatsy vola nge ka tsy tatitra mazava tsisy tatitra mitombona de misalasala le mpiara-mobina antoka amintsika hoe tsy norme reto olona mitondry reto, de zay mahatonga anazy manery ny olana nefa zany no antsika vahoaka malagasy de ity rehefa tereny ny mpiara-mobina antoka reo mpitondry reo noho ny fitantanana zay tsy araky ny tokony ho izy de miara sepotra amintsika vahoaka zay nge le olany satria izy ny kendainy ndretsy de itsika sepotra aloha adidio fa le force tsy mitovy, izy zany matanjaka kokoa satria izy no anara-pitso rehefa kendainy ny mpiara-mobina antoka amintsika mitondra fanjakana de tsika mifesona aloha avy any amintsika aloha le izy no miatra de zay vao tonga any am'zareo mpitondra fanjakana tsikelikely. Zay ny mahatonga ny hoe mila atao mahafantatra nareo, mila atao mahafantatra amma tsy tompotrano mino anareo, de rehefa fantatra reo zay de farafaratsy zany malala hoe ny natonga niny sarana taxi be niakatra 10 ariary de noho ny fitavozavozany lay mpitondra fanjakana araky ny tatitra nataon'ny solombamboaka mikasika an'ity mikasika an'ity mikasika an'ry, ny natonga ny sarany jiro tafakatra 10 alina na tafakatra ray hetsy iny de satria no fitavozavozany le mpitondra fanjakana tsy nanome tatitra mazava ny mpamatsy vola ary tsy nandeha araky ny tokony izy ny fitantanana an'le vola avy any mpamatsy vola araky ny tatitra nomen'le solombamboaka, de zay mahatonga an'io tratra noatra zao tratra noatra ty tsy mba farafaratsy atsika mahafantatra hoe zay daholo ny antony miteraka an'reto am'izay fotoana zay anao tsy mihinana amboliny, ary zay zavatra ny zahantsika hoe itsika tsy maika ny manokana le fidira-panjakana fa mampahafantatra atsika inona ny zavatra tsy mety ataony am'izay tsika tsy tompotrano mono, rehefa mahafantatra tsika de tompona raikitra tsika partiran'iny. Noho zany ny fanaovana ny tatitra zany de isany dingana anankiray ahafantaranareo ohatry ny ahoana moa zany reto mpitondra mitondra tsika reto, fa raha tsy misy le tatitra tsy fantatra reo satria nareo lany fotoana amin'ny fikatsahana ny hoanina androany sy ny hoanina rapitso, tsy azo mena tsiny nareo hoe mbola andeha hijery ny document mifandraiky am'zany, andeha hanao fanadihadiana mifandraiky am'zany. Fa ny solombamboaka zay omenareo karamo de tafiditra ao anatin'ny asany zany ny mikaroka ny zavatra mifandraiky amin'ny fara nge le izy zao nge le zavatra ataotsika zao nge le zavatra miatra amintsika zao nge zavatra ataon'ny mpitondry, mila fantatra reo vahoaka hoentina zany rehetrarehetra zany hoe aika zay mahatonga an'iny aika ohatr'izay ty zavatra ty, fa tsisy zavatra mandehandeha ho azy zany eto amin'ny firenena, fa misy ny olona atao hitondra mpanatanteraka de misy ny olona atao anao lalàna sady manara-maso le fahefana mpanatanteraka de misy ny atao hoe fahefana mpitsara. Ny olana de ezahany reto mpitondra reto fahefana roa ihany no misy eto amin'ny firenena, de ny ray le fahefana tsirefesy mandidy, de ny ray le fahefana zay ezahany ho mpanatanteraka avokoa ny ambony rehetrarehetra, fa ny fisarahany fahefana de misaraka telo mazava tsara reo, ary zay fisarahany anankitelo zay ny ahafahantsika manao an'izany tatitra zany, ny ahafahan'ny mamboaka voafidy tato anatin'ny boriboritany enina tato Antananarivo renivohitra manao an'izany tatitra zany satria misy ny fisarahany fahefana. Ka eto tsika de misitona ny sainy ny mpitondra fanjakana zay fahefana mpanatanteraka hoe andeha anao bavure ve na anao dérive dictatorial amin'ny asabotso avy zao, manoloana an'izany zavatra faritany lalam-pandroenana zany, manoloana an'izany zavatra
rariny sy hitsiny tokony anana vahoaka zany tapetrakytsika aminy am'zareo ny bara koa hoe zay ve zany lalana hitanareo ahafahanareo mipetraka am'le toerana misy anareo tsy manao taditrara-dalàna io tsy mampafantatra na ny FMI ary dia mitaky an'izany aminareo ary tena miteny mihitsy hoe nareo tsy manome taditra araka ny tokony izy matoa izy miinsiste amina teboka zay efa tsy mety aminareo nanao azy de misy dikany ao ary tsika aza geste zany hoe tsika hoe ka tsika malagasy manan-karena tsika nareo manko mbola tsy teo tsy volatra am'izay ny arahana ny zavatra mahagaga mivavaka am'ireo ihany angenareo e de aza hoentina any amin'ny pataloha tsisy lastika le vahoaka fa aleo le vahoaka zany a mba tena andeha amin'ny lalana tokony ho isy azy anafanana an'izao fahantrana makadiry mahazo azy ao entsana nge zavatra misy ankehitriny e lasa ataonareo fiarovana toerana ny fampiasana n'ilay fanampiana avy any ivelany fantatry ny mpamatsy volantsika fa any amin'ny faritra atsimo ny farany marefo eto Madagasikara ka ina ny ataonareo Antananarivo ihany ny vokisanareo tsy tonga any amin'le farany atsimo de fantatry ny tany amin'ny mpamatsy volantsika hoe niala avy any reo olona reo a nitsoponenana satria mamay be le any misy azy any fantany ange zany e fantatry reo zany fantatry reo ny fanaovana tantely afa-drakotra ny rem-pirenena aza mieritreritra nareo fa reo olona reo de tsy mahafantatra ny zava-misy eto amin'ity firenentsika ity mahafantatra lavitra noho isika ary izy hoe vao mietsika amin'ny volomaso anankiray de fantatry ny amin'ny tahirim-bola resam-pirenena hoe tsy mazava iny zavatra iny ahoana ny tsy afantarany hoe nisy fandrarana rem-pirenena teto ary rendredraredra reny a manapitrotraka ny tsy kisany an'le mpitondra mahatonga azy anery hoe mila manaraka ny cadre légal ny mpitondra eto Madagasikara ary mila manaraka an'izay voasoratra ny ao anatin'ny gouvernement fa tsy mahazo mampiasapasa vola fahatany zany fa hoe inona ny fomba fahana manao an'izany de zay ny arahana zay nge ny aneren'ny olona ny olona indray zany no mametraka anao any amin'ny lalana marina sy lalana mahitsy fa ianao tsy miezaka ho any fa ty ibolila iala lalana foana amin'ny zavatra rehetra zay atao de zay zavatra zay le hitantsika hoe ny vahoaka no mibaby an'izany rehefa avy eo ka zay no mahatonga mitsangana hoe zay ranganao tatitra efa fantatra nge fa tsy mety aminareo hitatitra io e fa zay fotsiny any apetrakytsika any aminareo hoe zay ve ny mety aminareo raha anao tatitra ary le solomamboaka ny Madagasikara vao fita ato anatin'ny boriboritany enina teto Antananarivo renivohitra andeha ampiasa hery ve zany ny mety aminareo andeha anao dérive dictatoriale ve zany ny mety aminareo an'ity hoe zay de fitorana tsy refesy mandidy tokoa ka dia ampiasa nde fitaovam-piadina eo am-pelantanana amina olona tanapolo de tsy fantatro fa fantatrareo ohatry ny ahoana ny voka-dratsy ny fampiasana fitaovam-piadina tamina olona tanapolo teto Madagasikara rasanatry ny vava misy maratra na misy aina fohy am'izany de fantatrareo ohatry ny ahoana ny fiatraikany fa petraka any aminareo feo fieritreretana anjaranareo mandinika hoe déterminer reo député ny Antananarivo renivohitra anankienina arrondissement enina reo fa ianareo no mila misaina sy mandinika hoe ina no asetrinareo an'izany dérive dictatoriale ve ny mety am'izany sa ny mitaiza ny sain'ny olona rehetra mba ahafantatra sy andalany lalàna sy ny voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrena zay ianareo ihany nanao azy ary nampandany azy fa raha ohatra hozy nareo hoe tsy mety aminay zany fa ny anay ny toeranay ihany de mandeha ho ataonareo fairany le vahoaka andeha ho ampiasanareo hery amin'ny hery tsy mitovy le vahoaka de anjaranareo ihany mieritreritra an'izany fa be da be zay nampiasa hery tsy mitovy teto zay be da be zay nitifitra vahoaka zay fa fantatsika inona ny hafarany zay nitifitra vahoaka teto vomaly ny farany hery rajonarompianina ane nitifitra teo amin'ny 13 mai de fantatsika inona ny hafarany voasakana zany io fa mitsangana io ka ny solomamboaka enina ao anatin'ny boriboritany enina atao Antananarivo de efa nandeha tany amin'ny préfet izy ny teny hoe amin'ny asabotsy dia nao tatitra zay eo Ambojatovo zay ny azy zay ny fantany hoe nomeny lalàna anazy zany tsy resaky zany hoe fanonganana andrakotona fanonganana andrabe fa zay ny faritany lalàna de zay no ataony fa raha ohatra indray ozy nareo hoe ho anay ty fanjakana de rafanay nareo de vavolombelony tantara am'izany tsika fa efa nanao nisy nanao an'izany de inona ny hafarany fa de tsarainy tantara amin'ny zavatra zay ataonareo tsarainy tantara nareo fa ny fiainam-pirenena de saika ny teo ihany no miverina satria manina manadino ny teny nomeny ny olona rehefa mahazo fitondrana adinony fa izy de tokony hanaja toy ny anak'Andriamaso an'io lalam-pandrenan'io tokony hanaja toy ny anak'Andriamaso an'io lalam-pandrenan'io adinony fa zany
teny nomeny vao mandray fitondrany de zay ny teny nomeny an'le vahoaka adino zany zay ary mandala ny demokrasia manaja ny hevitry ny hafa na mivitsy anisy io na maro anisa de hevitry ny hafa ka ny hevitry ny solombavambahoaka Antananarivo renivohitra de hoe izahay anao tatitra enina mianada izy anao tatitra inona ny problème lalam-pandrenana nametraka an'izany raha tsy tianareo anao an'izay izy de ovay le lalam-pandrenana magaga nareo tsy samy manovan'le lalam-pandrenana e fa raha ohatra ka tsy tianareo ny anaovan'le solombavambahoaka an'izay de ovanareo fotsiny le lalam-pandrenana de tsy afaka manao an'izay le solombavambahoaka izy de alanareo tao iny fa raha mbola ao iny de mila manaja le lalam-pandrenareo satria zay ny teny nomena tamin'ny voandray fa de tsy fantatro fa dia hoan'ny solombavambahoaka voafita atao amin'ny boriboritany enina teto Antananarivo renivohitra moa dia mampafantatra zareo koa satria iny taratasy zay napetrany tany amin'ny préfecture n'Antananarivo iny dia ho alefany zareo any amin'ireo masivo rehetra mpiara-mombinatoka amintsika eto Antananarivo ho alefan'ireo solombavambahoaka reo hiparitaka any amin'ireo masivo reo zany iny hoe ity ny taratasy nataonay tompoko fa izahay dia hanao tatitra amin'ny asabotsy zao ka tsy ataonay tompotrano miono ianareo mpiara-mombinatoka aminay eto Madagasikara fa hanao an'ity izahay ka raha sanatria misy ny zavatra mitranga amin'io de tsy tomponao de fa ny lalam-pandrenana no mamela anay hanao an'izany tatitra any ary mitaka an'izany aminay dia atao mafantatra zany masy vovahiny rehetra miasa somony eto Madagasikara akoatran'izay zahay moa efa nanaja foana andreo ray aman-dreny am-panahy de mbola andefa taratasy koa zahay any amin'ny ray aman-dreny am-panahy avy amin'ny alalan'ireo solombavambahoaka ny Antananarivo renivohitra ireo ihany ny anao an'izany hoe izahay de mampafantatra anareo ray aman-dreny am-panahy fa hanao an'izany zahay noho ny fanajana ianareo amin'ny maray aman-dreny anareo eto amin'ny firenena de ajainay toy ny anak'Andriamaso zany de ampahafantarina koa ianareo anivon'ny FFKM ohatrohatr'izay zany dingana ataony lay solombavambahoaka voafidy teto Antananarivo miezaka manaraka zany ny pitsopitsony rehetra mba tsy ilazana hoe reto solombavambahoaka reto de zao mihitsy ireto de ty de be loatra le fanaratsiana fa le fanaratsiana rehefa aveo mivadika anao tatitra ndray koa ny an'ny IRD amin'ny sabotsy heriny de zay zavatra ny teneniny taty amin'ny fanoherana toery daholo ndray am'zay fotoan'izay inona ny olana am'izany zay ny atao hoe demokrasia de anjaran'ny olona miaino atsika no manavaka hoe nenizany marina de nenizany diso izany manenjika be fatany ao anatin'izany izany mpanosim-potaka be fatany ao anatin'izany fa ny solombavambahoaka Madagasikara voafiditra atao anatin'ny antokotiko Madagasikara atao anatin'ny boriboritany enina Antananarivo renivohitra de zay ny azy hoe azavaina aminareo vahoaka ambara aminareo vahoaka fa reto avy ny zavatra natao nandritra ny fivoriana ary zao ny tohiny aty amin'ny ataontsika hoe fivoriana izay nandiniana ny teti-bolam-panjakana azy de zao ny fitohizan-draharaha zay tsara ho fantatrareo mikasika an'izay resaka hoe famatsim-bola any Madagasikara zay fa ao anatin'izany dia tsy adinontsika ry vahoaka an'Antananarivo izahay eto amin'ny Miara-Manonja de mampatsiahy anareo foana fa ny fiarahantsika de ataontsika ao anatin'ny tena hoe fahamalinana tanteraka mba tsy sin'ny olona anaratsy ny zavatra ataontsika ohatra nataontsika teny Amerika Sinina ihany de misy ndray zany ny badge ataontsika ho anam-bojatovo tsy maninona raha ohatra ka tsy afaka maka an'le badge ianao am'ty herinandro ty fa le tany Amerika Sinina ihany nentinao de mety foana zany fa raha ohatra ka afaka ianao de misy badge vaovao ndray ho apetrakintsika eto amin'ny MBS zany ho raisinareo amin'ny MBS eto amin'ny MBS Anosy-Patrana mba ahafahanareo mahazo an'izay hoe ity le badge ny Ambojatovo 20 ny volana Febroary mitovy amin'iny ihany ny endriny fa ny soratra mipetaka eo aminy fotsiny samy hafa de zay ndray zany no alaina reo aty patrana oka aloha satria mbola tsy tonga aty am-pelantananay le izy fa aleo ataontsika manomboka rapitso maraina zany no mizara n'le badge aty Anosy-Patrana dia tonga daholo ndray nareo maka an'io zay mbola tsy nahazo badge raha ohatra ka efa nahazo ianao mbola afaka maka an'io koa fa tsy maninona mihitsy de mba manana anankiroa zany hoe ty le tam'le nakany Amerika Sinina ty ndray le nakany Ambojatovo de ohatr'izay zany le izy fa afaka mahazo zany na efa nahazo zany fa nina tsisy olana fa raha ohatra te hanana anazy roa anao de afaka tonga maka ndray raha ohatra mbola tsy nahazo mihitsy anao de tonga de iny no alainao zany iny badge anankiray iny akoatran'izay anamorantsika azy raha ohatra ka
voapetraka tsara mifandamina satria zay manko mahatonga fivorimbe tsy ho lasa lavitra loatra tsika zany maka an'le badge fa omena eto ihany zay fanazavana zay fa nitsotra indrindra aloha zany zao tonga dia MBS nosy-patrana rapitso zany de akoatran'izay dia hitantsika ndray mifandaminana omena nareo ndray zay mba hafana nareo mijery azy de mitoy ohatran'izay koa ny polo rapitso zany toizatsika foana zany mba samy menamena eny tsika misabotsy zay le zavatra mahafinaritra mba samy manonja miara-manonja miara-menamena daholo tsika rehetrarehetra zay ny karazana fanampina fampitam-baovao avy ety amiko zany aloha zay tamity miara-manonja tamity maraina ity fa fitenenina manomboka eto misaotra andriamatoa solombavam-bahoaka miaraba ny mpiaino rehetra ny miara-manonja rehetra fa indrindra koa miarabantsika teknisianina sy mpiara-miasa ary mpiara-manentana ny fandaharana amin'izao fotoana izao hamaraparana tokoa sakafo sy ny sisa sisa zao anareo zay tsy afaka miala eo ambody radio mieno ny fifanetanana sy ny fifampizarana hevitra eto teboka rona telo fotsiny ihany no resahako vetivety raha isika moa zany re fanohanana nireo hevitra efa nifampizarana hatramin'izay ary hitondrantsika fanamarinana hatrany tonga am'le fiteny hoe tsika tsy mitory tsy misy pirofo amana teo aloha teo izay nilaza fa ny fisaraha-pahefana eto amin'ny tany repoblika Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tsy manaraka ny fisaraha-pahefana voalazan'ny statut repoblika raha ny lalam-pandroana tokoa ny jerena dia tokony izara telo ny fahefana misaraka telo mihitsy misaraka fa tsy hoe mizara fotsiny eo ny fahefana mpanatanteraka eo ny fahefana mpanao lalàna ary eo ny fahefana mpitsara fantatsika fahefana mpitsara faratapony zany nefa ny zava-misy iainantsika araka ny voalaza teo dia tsy mifanaraka amin'izay rafitra tokony anaraka ny lalàna sy ny lalam-pandroenana zay satria voalaza teo fa lasa misy ny fahefana mpanatanteraka mba tsy ilazako hoe ilay anankitelo ireo zany misy mizara ao anatin'le anankiroa ambiny fotsiny inona ny endrika hipoirana zany ka mahatonga nay milazan'izany tokoa dia tsara ho fantatritsika fa dia misy endrika anankiray izay mahavara nasiana resaka foana izy io efa ny fampitenenana foana hoe inona ary ty fa dia mbola mitoy ihany ary misy fetraika amin'ny be dia be na ny amin'ny lafin'ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny na amin'ny lafin'ny fitantanan-draharaha-mpanjakana na any amin'ny lafin'ny fitantanan rafitra zany fa ny fisian'ilay rafitra milaza ny mitantana manokana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ilay atsonona hoe projet présidentiel amin'ny fiteny any andapany zay gouvernemanta zay efa everina fa fahefana panatanteraka natao anatanteraka ny vinan'ilay filoham-pirenena izay nofidin'ny vahoaka tamin'ny alalan'ny fifidianana mivantana efana
ny filohan'ny repoblika hanendry ny prime ministre avy amin'ny alalan'ny fanolorana avy any amin'ny anteny miera-pirenena indrindra izay anarana ho prime ministre ary anatanteraka ny prime ministre zay antsoina ny asa rehetra eto anivon'ny tanin'ny repoblika amin'ny alalan'ireo gouvernemanta misy ny ministra tsirairay avy izay manatanteraka ny asa isaky ny sehatra misy azy avy tsirairay avy sy ministra eo ambany fiahin'ny lehibe ny gouvernemanta de prime ministre fa akoatr'izay any andapany mbola misy tale generaly anankiray izay misahana manokana itetika asan'ny filoham-pirenena raha dika tsotsotra de zao lasa tsy tetika asan'ny filoham-pirenena gouvernemanta ilay rafitra miamanokana ny tetika asan'ny filoham-pirenena eny anivony fiadidina ny présidence ary eo le isehoan'le hoe rehefa zay no izy rehefa reo fakafakaina reona n'lay fitantanana ny tetika asa filoham-pirenena manokana eny anivony présidence ilay endrika fahefana tsy refesy mandidy satria na le gouvernemanta aza izay rafitra ara-dalàna mitsanga anatanteraka o mainka zava-doza noho izany satria navela zany raha ho ifaninana anatanteraka tsy fantatra ntsony hoe tetika asa inona satria araka ny voalazako teo samy vina ny filoham-pirenena samy tetika asa ny filoham-pirenena samy de na ny fahefana mpanatanteraka na ny fahefana mpanao lalàna iainantsika zany efa nresahana teto foana zany am'izay zay ao anatin'izany fahefana zany joro vavolombelona teto ny laza hoe ahoana ny tena fomba gouvernemanta ahoana ny fomba fiasa ahoana ny fomba fampiasany fahefana mpanatanteraka ilay atao hoe maro anisa eo anivon'ny anteny miera izay maro anisany ho everina fa hanana fisainana parlementaire fahefana tsy refesy mandidy avy any amin'ny faratampony rehefa tonga amin'ny tena fotoana mahamay eo amin'ny adievitra eo anivon'ny anteny miera sy ny fahefana fitsarana zay fatatsika ny raha nahita teto vao malitsika nisy vahiny miakatra teto laza hoe atraiza zarana ka izay la endrika isehoan'lay sisa-pahefana raha ataoko hoe lasa anakiroa sisa le fahefana telo tokony saraka lasa anakiroa izay tsy hitatsony hoe misaraka fa ohatra maro sy amin'ny lafiny maro zany zavatra zany ary voateniko teo misy fiatraikany hatrany amin'ny fitantanam-bola mazava ho azy satria tsy hainao tsony hoe izy am'ireny tetikasa mandeha reny izy am'ireny tetikasa lazaina fa manomboka ireny izy am'ireny tetikasa anaovana fametrahana vato fehizoro rafitra misahana ny tetikasa ny filoham-pirenena de torak'izay ihany koa izy am'ireny zany no miainga avy any amin'ny ministera tsirairay avy amin'ny lafiny ara-teti-bola izy am'ireny no miainga araky ny sehatra ary ahoana ny fomba fanavahana an'ireny rehefa tsy any anivon'ny gouvernemanta ireny miainga fa any anivon'ilay rafitra misahana ny tetika asan'ny filoham-pirenena angamba mazava amintsika tiana lazaina ao anatin'le izy hoe
nentina nana mitoy manohy ny diany hatrany ary zany no mahatonga antsika amin'ny teny hoe stop ampy zay mila fampiresaka mila ampahafantarana ny olona ny zava-misy a fa raha izao sanatry no mitoy raha izao satika izao de hitrotrongy any amin'ny ady lalina mihoatra lavitra noho izao ny firenena amin'ny lafiny rehetra zay ny teboka anankiray tsetsatsetsatsyaritra teo a ny faharoa ty moa de samy miandritsika fatatsika fa misy oronatsary vao miainga any anivon'ny mpitandro filaminana any azonareo an-tsaina ny tiako ambara fa mivoaka any hoe misy fiantsona an'ireo mpanao gazety anaty farango sosiny hoe maty tianina ono mandehandeha tany androany a hoy aho hoe oronatsary vao miainga izy ty samy tafita ny afatra fa miandritsika hoe ahoana ny fomba amola volana an'le oronatsary satria samy mahalalatsika fa zay le izy tsy analava resaka amin'iny a fa mino aho fa manakola zay nabetsaka am'izay tsika rapitso a de toy ireo namako rehetra zay fa nandray fitenenana teo de manentana ny amin'ny fahatongavantsika maro amin'ny asa boto zao manentana ny voaka malagasy tsy vaky volo efa hitana ihany fa na ny atrany any hoe noho ny tsy mahita toerana azy a de manome toky izy fa faravakeliny ampolony ny olona isolo tena ny vatatenany amin'io asabotsy io maika fa isika eto toerana raha raha-pireneny ty amin'io no anatanterahantsika indray ilay miara-manonja andam-piazo izay anaovan'ireo solombavam-bahoaka eto tananarivo renivohitra ny tatitra sy miera eo amin'ny asa ao amin'ny andraikitra mahasolombavam-bahoaka azy fa indrindraindrindra ifampizarana amintsika ny vaovao rehetra mahakasika izany ka dia mamerina ny fanetanana samy manaraka ny fandaminana tsy maintsy misy ny fandaminana tsika olona milamina na vory olona amatapitrisany ary tsika amanetsiny de isika milamina tsy avy amintsika ho iankorotana ary opory fotsika indray mandeha zany amin'io asa botsy io a fa mila manaraka ny fandaminana rehetra fotsiny ny anivon'ireny tompony andraikitra isaky ny commune ireny ny afatra samy manongila tsofona de samy mailo ihany ko nefa na izanana tsy zany ary satria ny ratsikely lalana tsy sanatry avy am'ireny zavatra kasaitsika atao hoentina manatsarana ny mpanao gazety Laurent Berton na fitenenana marana anazy misaotra mankasitraka ny solombavam-bahoaka mamy Rabenirina avy ao amin'ny distrika ny Ambohidratrimo nitondra ny famaranana tamin'ity niany izao no anaovana ny tatitra izay ho ataon'ireo solombavam-bahoaka enina avy amin'ny antoko tiako Madagasikara lany teto Antananarivo renivohitra anasana antsika jiaby sahady atsika zay boka amin'ny faritra manontany foana na amin'ny SMS na amin'ny appel hoe karakory ma raha ty atsika tsy izay tatitra izay de mankasitraka atsika jiaby nanaraka ny miara-manonja hatramin'ny farany mametraka ny sambo tsara ho amin'ny